amin'ny fotoana rehetra dia tsy miova ny maizy azy. Mafana ny andro, tsara izy. Mangatsika ny andro, tsara izy. Mirana ny manodidina, tsara izy. Tsy mampiova ny toe-pon'Andriamanitra ny zava-rehetra ivelany, mety hitako sy hitanao. Andeko tsika mba hianatra izany toe-pon'Andriamanitra izany. Tsy mivarakaraky ny rahona. Tsy nisan'ny rahona mitondra fifaliana amin'ny fiainantsika. Tsy ny zavatra misy anatin'ny paosina, ny zavatra mety hanananao mitondra fifaliana amin'ny fiainanao, fa ny fanananao an' Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Manasanao hoe tsangana rasitraka ao, andehantsika mivoninahitra ilay masina tsy miova ary mandrakizay, dia tsy hisy amin'ny Jesosy Kristy. Hivavakantsika tompoko. Andriamanitra masina, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fahatsarana. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Miteranao izay tompo fa tsara ianao, mandrakizay ianao. Tsy misy tahaka anao, tsy misy tohanao. Misotranao izay Andriamanitra reny amin'ity volana vaovao izay mbola amindranao fo aminay tsiraray avy ity Andriamanitra. Tononay dia mpanombohan'ny volana, fa ianao no mpanapaka, ianao no mpitarika, ianao no hitahiry, ianao no anazava, ianao no anangana sy ampianatra anay amin'ny antsipiriany rehetra, ny amin'ny dingana rehetra izay anaranay Andriamanitra. Jesosy eo sy fiambenana ny vavanay, tsy teny araka ny fahatsapan'ny fonay izahay, araka ny etaetan'ny nofinay, fa kosa Andriamanitra ho tarihin'ny fanahinao hatramin'ny teny rehetra izay alokon'ny vavanay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, ianao no miamboninahitra mandrakizay. Aoka izao rehetra izao Andriamanitra hita ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao. Aoka izao rehetra izao Andriamanitra iondrika eo amin'ny fahatsaranao mandrakizay. Fa tsy misy tahaka anao, tsy misy azo oharina aminao. Fa ianao ilay hatrizay, hatrizay. Ianao ilay izy, ianao ilay tokana, ianao ilay Andriamanitra feno fitiavana, ianao ilay Andriamanitra manangana, ianao ilay Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra misaintsaina ny amin'ny tsiraray avy, Andriamanitra tena tianay mihoatra noho izao rehetra izao. Teranao izay tompo fa tsara ianao, fa masina ianao, fa tsy misy tahaka anao, tsy misy mendrika ho miamboninahitra ankoatranao Andriamanitra, fa ianao rery ihany no mendrika ny fiderana avy any amin'ny fonay. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra ray, ny amin'ny herinandro izay natrehanay, ny amin'ny andavanandronay tsiraray avy, ny amin'ny fanorenana rehetra, ny amin'ny fitaizananay, ny amin'ny fananganana anay, ny amin'ny fampianaranao anay. Alleluia. Ny amin'ny fizahan'ny toetra izay avelanao atrehanay tsiraray avy Andriamanitra. Misaotra tompo. Eny Jesosy, faly loatra izahay satria manana Andriamanitra, manana anao izahay, manana Andriamanitra mijery anay izahay, manana Andriamanitra matsiaro anay amin'ny fotoana rehetra. Asandra indray ny tananay Andriamanitra, ho marika anankiray indray anehoanay fa tena mila anao izahay. Hozana, mila anao izahay tompo. Izahay Jesosy dia mila anao. Anangana amin'ny fiainam-panahinay, ampianatra anay isan'andro isan'andro, ampatsiaro anay izay tena tianao hatongavana amin'ny fiainana tsiraray avy. Tompo, mifona aminao satria misy fotoana izahay no tsy marina amin'ny fanekena izay fanaovanay aminao Andriamanitra. Indraindray zahay no manadino Andriamanitra, fa nefa ianao Andriamanitra dia tsy miova fa fitiavana foana. Misaotra Jesosy fa mianatra foana izahay isan'andro isan'andro, ary ianao no miamboninahitra amin'ny fotoana rehetra. Alleluia. Andehantsika hisaotra ny tompo amin'izao fotoana izao. Feno fisaorana ny vavanao amin'ity fotoana ity. Isaora izy amin'ny zavatra rehetra. Ankalazao ny anarany masina, fa tsy misy tahaka azy, tsy misy afaka mijoro tahaka an'Andriamanitra, tsy misy mahavita ny vitany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, tsy misy mahavita misaintsaina amin'ny fiainantsika mihoatra noho ny fisaintsaina an'Andriamanitra. Jesosy tsy misaotra anao izahay, ny amin'ny fofinaina, ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fandrenesana, ny amin'ny fahitana, ny amin'ny fahatsapana, ny amin'ny taova tsy hita masony rehetra ny Andriamanitra. Narovanao omenao fahasalamana. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra atrehanay satria amarinao, tianao amarinao hoe tena tianao tokoa izahay, ka ho tanteraka aminay ilay teny hoe miara-miasa asoa izay tianao ny zavatra rehetra. Jesosy eo, aoka tsy hijery izahay ny habean'ny zavatra atrehana, fa hivonina izahay ny habean'ny fitiavana afaka avoakany tsiraray avy eo anatrehan'ny zavatra atrehany tsiraray avy Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka tompo tena hipololotra fitiavana ny vavanay, ho fikorian'ny fitiavana ny fonay Andriamanitra. Isaka midoboka ny fonay Andriamanitra dia fanehoam-pitiavana anao foana amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Aoka tsy ho saritsary teny izany Andriamanitra, fa ho famarinana hita eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Amin'ny fotoana rehetra dia ianao miteny,
dia izay manatanteraka, izay mankatoa, izay manaiky hatramin'ny faran'Andriamanitra. Izay rehetra alokon'ny vavanao Jesosy, tsy hametraka fanontaniana izahay, fa kosa Andriamanitra ekenay sy tanterahany mandrakariva, satria ny fitondranao dia tsara lavitra no ny fitondrana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, masina mandrakizay. Amen. Daontsika hika haleloia mafy. Haleloia. Haleloia. Ho an'ny tompo masina mandrakizay. Salamy fahena amby zato no vakintsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamy fahena amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Soramandry dia miteny hoe ny fifadibadian'i Israely ampitaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy miova mihitsy. Isika mila mitandry tena fa ndraindratsika tady hiova. Salamy fahena amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izay anasako antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raha sitraka ao hiaraka maka an'izantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Iderahan'i Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao marina mandrakariva. Jehova tsarovy ao araka ny fankasitrahana ny olonao, fangio amin'ny famonjenao ao. Amen. Daontsika hivavaka, ataovy tena tonom-bavaka ao mihitsy izany hoe Tompo, tsy misy mahalaza ny mahahenao anao. Ny teninay Andriamanitra dia tsy mahalaza ny mahahenao anao. Vavakantsika. Tompo, marina loatra izany teny izany Jesosy. Tsy hoe ny fahaizany mandahan-teny Andriamanitra no afaka hanambarany fahatsaranao, fa izay rehetra hitan'ny masonay Andriamanitra dia mbola sombony fotsiny, tsy afaka ny hanambarany fahalehibiazanao akory na ny kalita ho an'ny masoandro ary Andriamanitra. Nefa ny manam-pahaizana indrindra eto tany mbola tsy mahavita mieritreritra ny fandehan'izany masoandro any amin'ny antsipriany. Kanefa Tompo, tsy afaka maneho ny voninahitra ao akory io masoandro io, tsy afaka maneho akory na ny ampahany-kely, fa ianao mbola tsara lavitra Andriamanitra, fahaizanao mbola lehibe lavitra. Eny Jesosy eo, tsy misy mahalaza ny mahahenao anao. Anjaranay Andriamanitra miondrika, miankohaka, manaiky, mankatoha, mity, mampandoalika ny momba anay rehetra eo anatrehanao Jesosy. Amin'ity fotoan'ity Andriamanitra, tsy avelanay isakana mihitsy animbatsembana anay na napatapaka ny fifandraisanay aminao Andriamanitra, fa tena tonga dia aoka ho fifandraisana aminay manokana sy anao mivantana Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Amen. Daontsika tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Mba ifampiarahaba amin'ny manodidina antsika, miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity volana vaovaon'ity indray, volana mahafinaritra be, feno fifaliana, feno fanotronan'Andriamanitra indray ny fiainantsika rehetra amin'ity volana juin ity. Daontsika hiantoraka eo an-tongotry Jesosy indray androany. Jesosy mankasitraka be dia be anao zay, ny amin'ny fifidiananao Jesosy, isan'ny mbola afaka manatrika an'izao fotoana izao izay tsiraray avy. Izany dia noho ny famondraponao, noho ny fitiavanao, noho ny fitehirizanao anay Jesosy, mbola ahafahanay manatrika izao fotoana izao. Jesosy, izay rehetrarehetra reto mpiara-manampy rehetra aminay Jesosy dia tehirizy Jesosy, mandra-piavanao eny amin'ny rahalanitra mba tsy hisy hiala aminao mandrakizay. Androany izay Jesosy dia te hilaza eto anatrehanao, tsy miankina amin'ny herinay, tsy miankina amin'ny fahaizanay Jesosy. Voafetra ihany raha ny herinay, voafetra ihany raha ny fomba fisainanay Jesosy, fa miankina aminao zay. Aoka ny herinao no herinay, aoka tena hiankina tanteraka aminao zay Jesosy. Aoka tsy hoe atoko teny zay Jesosy, fa tena ametraka anao ho ambony eo fiainanay Jesosy. Alleluia. Nyerinao Tompo no heriko, ianao mbola mampijoro ahy, raha ny hery ato anahy mety ho reraka, fa ianao mbola famonjenao ahy. Nyerinao Tompo,
Ianao Jesosy mbola mampitsoro any atsirairay. Alleluia. Raha ny ato anaty mety horeraka fa ianao mbola famonjena. Lazao hoe tompo ianao miloaka. Tompo ianao Sovampona misy fa izy mbola mampijoro anao, tsy misy afa-tsy izy. anatinay Jesosy ny herinao dia sahanay milaza fa mahery izay miaraka aminao. Mankasitraka Jesosy misaotra betsaka fanay masonao, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fanomezana lehibe nomena nanomezanao anay ny fanahinao masina atonga anay ahery Jesosy. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka be dia be. Alleluia.
Mahery ao faantananao, mahery ao fefahioianao, natsanganao ka tafatsangan'indray, mahery lavitra no niatramizay, efa resy aho no nisandratanao. Lazao hoe mahery aho, mahery ao faantananao, mahery ao Jesosy, mahery ao fefahioianao, natsanganao ka tafatsangan'indray, mahery lavitra no niatramizay, efa resy aho no nisandratanao. Azao hoe mahery aho, mahery ao faantananao, mahery ao Jesosy, mahery ao fefahioianao, tafatsangan'indray, mahery lavitra no niatramizay, efa resy aho no nisandratanao. Mahery ao faantananao, mahery ao fefahioianao, natsanganao ka tafatsangan'indray, mahery lavitra no niatramizay, efa resy aho no nisandratanao. Sotra Jesosy mankasitraka Jesosy, isan'andro zay Jesosy, isan'andro zay dia matsapa ny alalin'ny fahatsaranao tompo eo amin'ny fiainanay, vao mifoha maraina zay dia ianao no eo aminay mandrapariva ny andro Jesosy. Mankasitraka fa eo aminay foana ianao, natoko foana ianao teo amin'ny fiainanay Jesosy hatramin'izay, ary mandrak'izay Jesosy. Izay Jesosy misy fotoana tsy natoko teo amin'ny fanomponanao sy fiarahana aminao, ianao kosa nefa tena natoko foana Jesosy. Ianao ilay tsy miova omaly sy arivo ary mandrak'izay eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka Jesosy, teranao zay fa tsara loatra ianao, tsy misy tsara noho ianao Jesosy. Misaotra Jesosy, tsara loatra ianao Jesosy, tsara ianao Jesosy. Misaotra Jesosy, tsara ianao Tompo. Ianao Tompo, tsy mba mafoy ny famindrapona, ny tananao miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoha mandrapatoriko Jesosy io, miraiky ny hatsaranao. Toky
sina wife sana Lord yana yisakini miyaina sisosio wirakuni atsara lazao ena toky anao teo fiainanay Jesosy Zoma Fanontronana tu che non ti offiane nel Jesosy sopra tu può tu chiama tu uomini fiaina tu se non vuoi passare yana yisakini miyaina se sozio we like you need
socio wirakuni atsarana matukulotjana tiandawa matukulot tiandis fanatina purfunau zantam ni fiainaku katsapaku ankehichi matukulot tiana tiandawa lazoe matukulot ao fiainanay matukulot tiana tiandawa Jesus. Hallelujah. Matukulotja tiandis fanatina puro funauza tamni fiainaku katsapaku ankehichi matukulotja nao tiandawa katsapaku ankehichi tinolotja tiandawayana fatinolotjawe kamatiwai yana
mahazo toerana tompoko a azafady tonga amin'ny fotoantsika amerenana ny voninahitra any amin'i Jesosy any amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Voninahitra ho an'ny tompo irery ihany joro vavolombelona kely aho satria nanao zavatra lehibe tamin'ny fiainako ny tompo tamin'ny anandro izy nanao fahagagana tamiko mihitsy nisy taratasy izay ny karakaraiko dia tamin'ny lakamisy teo efa nanontany efa nentiko ambavaka tamin'ny tompo mihitsy ilay izy momba n'ilay tomobile moa zany dia tsy afaka miasa mihitsy izy tsy afaka manao ninina raha tsy vita mutation vita ny taratasy dia tamin'ny lakamisy larobia nanontany dia nanontany olona efa nentiko ambavaka mihitsy ilay izy dia tonga nanatra n'ilay dossier tao amin'ilay toerana lafilafo ilay eno dia tena hoe Jesosy tsy manana an'izany vola izany afa ahoana dia ahoana ny fandehan'ity dia nanome ny tompo olona anankiray dia tena hoe netsasabidin'ilay anina henoko mihitsy no nameny tompo anahy dia faly aloha teo dia misaotra Jesosy tonga ny tamin'ny zoma amin'ray izy miantso anahy rehefa izay ny dossier anao makanisy ianao ty fa dinonao nanao légalisation le tarasignatira anao Jesosy ahoana zany za amin'io mbola lavitra be any amin'ny 67 allo fa ho avy any zay mirava amin'ny telo tonga teo tamin'ny roa mahery teo ny tonga tao io dia ndana légaliseur rehefa tsy vitanao zao io izy dia tsy fantatro tsony ndray zay faran'le dossier anao fa tsy fantatro zay voany eno allo fa légaliseko Jesosy ho aiza teo nanontany fanamasina aizy tiany ataoko tonga dia makanisany amin'ny premier arrondissement nakany dia niala teo dia ohatran'ny kiropaka zany dia nandeha aingana be siany dia tratran'izay zavatra tonga tany amin'ny premier arrondissement le tonga nisy olona nandray allo fa tonga dia ataoko ty zavatra ty 5 minutes fotsiny dia vita ny tao nanontany frais taxi ana moto niala teo eo aketo anany ohatrinona frais taxi za Jesosy efa manam-bola be raha ohatra ka mety ny 10,000 ariary dia andeha tsy mety le olona ay nandeha tongotra indray zany amin'ny telopile tonga ao amin'le toerana ay tonga ianao ay ndany ty andana tonga dia atero any ambony aingakaingana zao dia zao io vitan'le olona ho le légalisation voaka teo amin'izay fa mipitsiko ty tongotra ty tena narary tena nisy déchirure ohatrany déchirure zay tato amin'ny anako tato tsy afaka niakatra tsony any ao namandeha totohatra fa hoe tsy maintsy aka tobile dia aka ny zanako aria mirava dia amonjy sekoleto amonjy fotoana dia andeha aho Jesosy fa misaotra anao aloha fa vita namen'Andriamanitra fifaliana tamin'ilay fa vitan'ilay izy dia tonga teto dia ahoana Jesosy ny ataoko hipetraka sa hijoro anao ny asa fanompony ery dia hoe niantsoko dia mijoro manao ny asa fanompony ity mijoro zany hoe raha maha-olombelona zany dia tokony hipetraka mihitsy satria tsy salama zavatra tiako ampahirezina ny tsirairay avy zany amin'ny asa ny antsony tompo anao ninninona situation ninninona eta misy anao dia zay antsony antsony tompo anao dia maintsy mila vitainao tonga teto zany dia tena tsy afaka mijoro fa narary dia mampiasa fonina amin'ny anaran'i Jesosy miala satria tena tsy afaka mijoro mihitsy tsy afaka tena hoe marary be dia izy ny tompo hoe midira fotsiny ianao eo amin'ny fanatrehako dia tena hoe zay ny fehoeniko dia nideran'i Jesosy fa vao nideran'i Jesosy tsy nieritreritra fanasitranana hoe anasitrana ny tokona hoe ampiasan'ny tompo hoe ijeren'ny tompo hoe tompo mahay zavatra hoe baiko an'Andriamanitra zany satria tellement fa tena migéné be anahy le douleur amin'le fanatrehako teny eo dia sitrana tena tsy nisy hoe anna fa ny fidirako minitra nidirako teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny hoe tena te hamevon'azy hoe eto Jesosy te teny amintsika zany aza maika an'le zavatra mety mamaika antsika mety misy olana mety misy problème mety misy aretina tena hoe heninao tonga eto fa ataontsika miditra eo amin'ny fanatrehany tompo fa Jesosy efa manomana ny zavatra rehetrarehetra ao aminy ho an'ny tsirairay avy zay tafiditra ao anatin'ilay fanatrehan'Andriamanitra dia isaorako an'Andriamanitra lehibe fa tsy napoiziko mihitsy fa niantso le olona tamin'ny lakamisy alay voaty le kartanao fa zay tsy miasa rapitso dia raina Jesosy zany fa vita tapoka teo zoma zany natao le zavatra tsy nanana eritreritra mihitsy dia vita le tonga dia nameny anahy azoko an-tanana mihitsy lay carte grise vita tanteraka zany afaka mikarakara ny lalana manaraka indray dia mipetrako amin'i Jesosy reny. Alleluia, andao tiaka mafy ho an'i Jesosy fanasitranana hatrany. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany nijoroako vavolombelona eto tamin'ny nisy taona narary be ny lamosiko tena narary mandady mihitsy tsy afaka mandeha fa tena hoe mandady dia nakany amin'ny dokotera dia ozy ny dokotera hoe fa ela loatra ianao izay narary izay ozy izy fa mila manao radio dia nanao radio dia valiny radio dia ozy ny radio hoe ozy izy le dokotera endana ozy izy ianao tonga dia mandeha makany amina neurochirurgien mitady an'izay ianao ozy izy fa mila fandidiana ozy izy ny lamosinao dia tonga moa dia niteny hoe Jesosy tsy didiana zany
dia tamin'ity herinandro ity nakany amin'ilay neurochirurgien ihany a dia voninahitra ho an' jesosy fa nentina tany mivalin'ny radio dia ozy le dokotera hoe tsisy ninony izany ato fa manao kiné manaova ozy izy fanatanjahantena tsotsotra fotsiny dia voninahitra ho azy rery ihany. Alleluia. Andaso aloha tamin'ny alohan'le Zoma Pentecôte izy a no nanao radio dia hoe mifampikasoka ny disque lombaire dia adiniko fa tamin'ny Zoma tsika teto a nivavaka pasteur hoe apetrao amin'ny faritra marary ny tananao a dia vavaka tsika ny afofanay masina ny andoro zay tsy avy amin'ny rehetrarehetra ny aretina rehetrarehetra dia tena hoe voninahitra ho an' Jesosy fa tamin'izany fotoana izany any nanasitrany any anahy dia saotra Jesosy a avant sy après a Jesosy ny ao ambadika izany fanasitranana hatrany. Alleluia. Mandroso rahalahy. Voninahitra ny an'Andriamanitra rery ihany a ny ijoroana vavolombelona. 2 semaines angamizay a narary ahako anankiroa ny zavatra niseho tamin'ny fiainako. Voalohany a nisy tension niakatra be ny tension ako niakatra hatrany amin'ny 2012 dia na ny dokotera nijery anahy tsy te hijery anazy zany izy ozy izy hoe tsy te halala anazy zany izy zany dia izy zaho ngama mampatahotra be koa zany 2012 za tsy dia mahay loatra hoe ohatran'izy dia le zanako vavikely ry moa zany ny teny hoe andraso fa tsoko pasteur zao ozy izy dia ozy izy zao hoe aza tsonao pasteur ngiany andafy manino izy no atsonao mandrebireby azy fotsiny ianao tsoko pasteur ozy izy fa any dia hay atsovy ary izy dia nahatsony pasteur dia tsy pasteur moa tsy tonga dia teo an'io ihany no namaly anahy fa après quelques minutes angamany ozy izy hoe okera fa hivavaka ao any dadatonaina dia rehefa mivavaka izy dia zao le tamin'ny voalohany aloha meny dokotera fanafody anankiroa indray miaraka pilina fa ohatrany tsy mandaitra le izy ohatrany tsy mandaitra izany le izy tsy hainiko mihitsy satria za tena hainiko misy pression be any anaty lohako any fa vao nandeha le vavaka dia ohatrany dégonfle tapaka le ry tonga dia ohatrany sitrana zany ohatrany hainiko le izy hidina le dia tsy vitan'imo natonga an'iny alao tantaraina ihany natonga an'iny satria mety mahatratra ny olona rehetra tena hoe mifona raha ohatra ka hiteny an'izany hoe ny aretin'ny tension dia aretin'ny olona ratsy loha tonga dia tsoriko satria naloto fo be ako tao amin'izany fotoana izany naloto fo be dia izay no natonga l'izy nikarakara taratasy ahako dia rehefa nikarakara taratasy dia tena mahafinaritra be le olona tao tena hoe mahafinaritra tsy mbola misy ohatr'izany tena mampite hanozona mihitsy le olona tamin'izany aloha eny nanozona kely any fa dia tena olona nampalelo anazy satria le ozona nataoko tena nandaitra taminy dia ohatrany fona tamin'i Jesosy aho hoe fona Jesosy fa tsy hanao ntsony amin'ny manaraka dia faharoa tratrany hémorragie interne ahoana indray ary zany tonga tao amin'ny zokinay zany dia ohatrany narary-kibo zay tonga dia voaka dia tonga dia nokomamina be reny voaka avany tonga dia raha be tonga dia natahotra kely ahako tena hoe aty ve Jesosy ny fotoana andehanako mbola tsy andeha mbola tsy vonina aloha tena mbola tsy vonina Jesosy tena tsoriko fa mbola tsy vonina dia nangataka tamin'i Jesosy aho zany teny tamiky dokotera hoe zao meko 3 jours ianao raha ohatra ianao ka meko an'ity fanafody ty ozy izy ka tsy sitranao anatin'ny 3 jours dia tsy maintsy miditra ianao zany efa tsy tian'io hôpitaly io tsy dia mety amiko loatra dia
tonga ny vavaka zany a ohatra ny lavitra be zany jesosy ampiasaina dolo ty teknika rehetra ty hoe atsovy amin'ny andro mahory a fa zao tsy misy nininona mihitsiny tsy mety le izy tena hoe ahoana ary zany jesosy tsy reiko mihitsiny kanjo a nisy fotoana am'izay a natsiaro ny toriteny a hoe rehefa misy zavatra miseho a dia tadiavo ny fiadanana nangataka fiadanana dia vao tonga le fiadanana tonga dia nitsaratra tao anatao fiadanana deuxième jour a dia hitra le troisième jour a tebiteby kely any hoe rapitso zany ny tena farany ity raha vao tsy vita rapitso ity a dia hiditra tantara hafa mihitsy ny ako dia ao anatin'le fitsarana tena reko ny tompo amin'izay ny teny hoe zao a rapitso a mbola tsy nandao anao izy na indray mandeha ary ka izao a mikakay ianao rapitso raha vao mahita fotsifotsy kely fotsiny ianao a dia izay mimarika fa hositraniko ianao tonga amin'izay le troisième jour ary na dia nikaka amin'izay tena na jereko ohatr'izao dia nahatsoko ny vadiko sady nitsoloviko tamin'ny lampe de poche izy avianao aty ho a dia jerena ilay izy any dia ozy izy hoe maintimainty be nge io ozy izy mbola maintimainty vao nijereko ohatr'izao tonga dia tazako le fotsifotsy kely veloma ianao afa tsisy fiky ty hoa sitana tonga dia sitana tonga ny troisième jour a tonga dia hoe sitanao aza fa efa zay ny tenen'ny tompo ny apitsony fotsiny a mavokely ny kaka dia raiko ny tompo tsy mety tsony izy fa nisy anankiray tantarain'izay a fa angamba nino amin'ny manaraka ya alleluia alleluia tamin'ny herinandroany a misakana amin'ny pasteur ty ambaravarana hoe tsy hijoro vavolombelo taty hoe aleo amin'ny manaraka dia ozy hoe raha mbola tsy tonga jesosy dia nandritry ny herinandro a tena tsy tranquille mihitsy a satria hoe ahoana ary zany teninao zany jesosy dia namonjy sekoly ny talata dia ozy indray ny mpanompon'andriamanitra pasteur zao tamin'izay hoe inona no efa nataon'andriamanitra tamin'ny fiainanao fa ny zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny fiainana ny zavatra efa nataon'andriamanitra tamin'ny fiainanao ozy ny mpanompon'andriamanitra lehibe no maveza-danja kokoa zay ozy izy a no izay mbola ho ataony aminao dia teo aho zany zao hoe tena marina zany jesosy dia nahatsiaro ny zavatra ny ainanay tena hoe tena lehibe zany a misy zavatra ndrasana hoe sokrado a amin'izao fotoan'izao za hoe tena miteny ny mpanompon'andriamanitra hoe izay efa nataoko taminao ozy andriamanitra lehibe no izay mbola ho ataoko a aminao dia zavatra ny ainanay ilay izy a nahita n'izany hoe andriamanitra manao zavatra impossible lasa possible zany dia resaka ny zanakay a ny safidy a hianatra ny ivelany dia zahay nefa ny a ny asanay a raha hoe mijery zany amin'ny maha-olombelona tsy manana fahafahana amin'izany zay dia nefa ny a tena hoe zay ny safidiny a vao troisième dia nisafidy amin'izay tsy hianatra amin'ny école publique fa école privée dia teo izay mivady dia eny ary nanaiky dia andeha apiditra an'ilay ankizy amin'izay a dia nivarotra izay tamin'izay a dia mitsena ny olona rehetra miaraka aminay a tsara be daholo ny anay mivady a saotra ny tompo fa 3 volana tao aorianan'izay zay mila mampiditra mpianatra izany hoe tokony hoe raha ny tena izy zany vola azonay tamin'izay ny anampidiranay mpianatra dia tsisy nefa le izy dia le izy nefa ny a ny taratasy le zanakay a efa voaray nanao inscription dia ok dia tsy maintsy hanao inscription zany dia ozy okirady hoe ndana aloha ianao ozy izy a mandeha direct any amin'ilay école a dia mba miresakely any dia eny ary dia nandeha dia tamin'ny talohany andana tany amin'ny école dia tena hoe feno vavaka tao anatin'izay a dia irana mpanompon'andriamanitra izay ampiasainy mpanompon'andriamanitra ao anatin'ireny ireny mampahery antsika hoe tsy irery afa manana anao tsy irery afa miaraka aminao ianao no heriko ianao no tanjako ianao no mampahomby ahy
dia izay foana ny velombelona atao anatiko tao satria an-tany tena hoe zarery ny tany zany dia hiditra any amin'ny toerana tsy fantatra izany resaka amin'ny olona tsy fantatra izany dia rehefa tonga tao amin'ilay école dia se présenter teo moa dia rehefa tonga teo amin'izay dia resaka an'la resaka vola amin'izay io zany hoe ohatrinona ary le inscription dia ohatrinona ary le collage heritaona rehefa nytenenina teo dia tena hoe tsy vita tena hoe tsy ho vita nefa le zaza zany efa tena hoe zay tena hoe vision nisy fotoana mantsy nisy mpanompon'Andriamanitra nampianatra ny tanora tao aminay hoe aiza ny vision anareo apetrao ny vision fa iny vision iny no tanteran'Andriamanitra aminareo dia aza miovaova mihitsy dia tena hoe nandrian'izay fampianaran'izay zany ny ankizy dia na mahita ary hoe hitan'ilay ankizy zany hoe ohatra ny tsy ho vita zany fa nefa tena nipetraka tao anatin' zareo ilay vision rehefa tonga teo amin'ilay responsable amin'izay dia niteny hoe tena tsy vitanay io écolage io tsy vitanay io inscription io ny école privé mila aloha ny inscription sy ny écolage mandritry ny heritaona zay vao mahazo mianatra ny ankizy rehefa tsy voaloha zay dia tsy mianatra mihitsy ianao na efa hoe ny acceptendry zareo ary dia tena nangataka mihitsy zany hoe tena tsy ho voalohanay io écolage io nefany le zaza tena hitony zavatra ao anatiny dia nangataka hoe raha mba mety dia mba sao dia mba afaka manao misy zavatra azonareo atao aminay hoe facilité de paiement na ohatra izany dia ozy izy le responsable hoe tena tsy fataonay mihitsy zany mbola tsy nisy ankizy nataonay an'izany tato hatramin'izay ozy dia eny ary ho fa andramo ihany tenena any amin'ny direction any dia lasa nandeha dia nitondra mbavaka an'izay fangatahan'izay dia ny tompontsiana hoe ninona angatahanareo amin'ny anarako dia minofa ho tanterahako aminareo zany dia tondra mbavaka 2 jours taprès an'izay niantso le responsable any école nahazo zahay nandritry ny 3 taona facilité de paiement isa-taona intelo heritaona zany afaka hoe namboarina intelo ny écolage n'le ankizy voninahitra ho an'i Jesosy ny afatra ao anatin'izay dia izao voalohany indrindra hoe ho an'ny ankizy ho an'ny tanora izay zavatra apetraky ny tompo ao anatinareo ao dia tazomy hatramin'ny farany dia apetrao eo amin'ny tompo foana aza mijery ny zavatra tena hoe mila mandeha amin'ny finoana zany hoe tsy mijery ny zavatra iainana eo fa rehefa tena hoe mahita an' Jesosy miankina amin'i Jesosy dia tanterahan' Jesosy foana ny zavatra rehetra ho an'ny ray aman-dreny indray dia tena hoe aza miala amin'ny tompo ninona zavatra atao tena hoe mino foana hoe Jesosy miondrika Andriamanitra miondrika foana isa minitra isa segondra izany foana ny saritako hoe miondrika Andriamanitra raha miondrika foana dia miakatra ny tension sa midina tsy fantatro fa Andriamanitra nefa raha miondrika foana tsy mba reraka izany izy miondrika mijery antsika foana izy dia mitahantsika foana izy amen alleloia andao teka mafoan Jesosy fijona vavolombelona farany androany ho an'ny androany raha pitso indray raha mbola misy ijoro dia raha pitso alleloia alleloia nijoroako vavolombelona aminareo zany dia za tao anatin'ny aretina nandritry ny taona maromaro dia efa tapitra nataon'ny fianakaviana nano adidy zany ny fianakaviana tamin'ny araboly dia noho ny vita moa ny fanafody dia nentin'ny reniko nandeha tany amina finoana ohatr'izao ihany dia maromaro moa finoana hitako fa tamin'ity indray mitoraka ity no hitako tena nahavaolana dia tonga taty dia somary lavidavitra ary dia mijoro avy eny amin'ny Estomazorivo dia inona le aretina nazo ansera ohatra ny aretina nazo anahy dia aretina problème ara-tsaina natao scanera mihitsy fa diso miasa saina lalina be nefa tsy mety le milalao telefona bedy foana vao mikitikitika telefona dia tatioriana zany efa somary efa lehibehibe zao hitan'ny be somary zao dia efa samba manana zo dia nisorako an'Andriamanitra mivahany ilay aretiko dia salama tsara ary dia ny ahy zany mba hisaorako an'Andriamanitra zany tonga eto mijoroka miondrika eo anatrehan'Andriamanitra fasifaly satria salama tsara ankehitriny ary efa miasa alleloia ia vetivety aloha
Mangataka anao ny mamany azafady mba hitsangany ya izy ny mamany nandritra ny fotoana maharitra raha afaka mandroso aty anao vetivety azafady eny tompoko avato azafady avaty amin'ny sisiny aty ho voninahitra ho an' Jesosy irery ihany ho voninahitra Jesosy irery ihany mandroso tompoko eo ianao voninahitra Jesosy irery ihany ny joroko fahavolombelona nambintsoa dia efa niditra teny anjaramasina 2 taona sy 5 volana ny dadany naika angadra tany Etsefa fa no ny asany men'Andriamanitra dia ny manotra izay mba nanavotako ny ankonako dia i Ramsey André eny a Castro eny a Vato no nanolotra ana ny pastera teny Iavoloha eny a Castro iny nametra tanana izy dia navita taty Analakely izy nanampy ny zokiny maly sy Androany efa niasa afriny izy le narary 2 taona sy 5 volana narariny tany Anjaramasina ao Anjaramasina nefa ny isan-kerinandro dia 7 hetsy ny aloha reraka dia reraka ary misorana koa nefa nitompo fa mbola tsy narary fa dia io nahazo amin'ny paster io dia nametra tanana dia voninahitr'Andriamanitra ny joroko fahavolombelona fa niasa izy omaly sy Androany larobia nametra tanana niasa izy lakamisy sy zoma io izy io mitsangana io manome voninahitra an' Jesosy noho ny amin'ny fahasalamana izay nataony teo amin'ny fiainany ndaotsika hitsangana ndaotsika hideran'i Jesosy misaotra betsaka afaka mahazo toerana nareo averenao any amin'i Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ninona zavatra eo amin'ny fiainanao tsy olana amin'i Jesosy zany fa tongava fotsiny miona amin'i Jesosy tongava eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy aza mifantoka amin'ny olana mahazo anao fa ndao hifantoka amin'i Jesosy tsika isory Jesosy lay mahefa ny zavatra rehetra isory izy lay nanolotra ny ainy mba ho famonjena sy ho famonjena anao isory ny rany ho fanadiovana ny fahotako sy ny fahotanao ndao isory antsika ny fahagagana izay nataony ny amin'ny famelan-keloka ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay fa tsy hisy tohanao ianao lay tompo sy mpanjaka mpanjaka ny anaranao rery ihany no ankalazaina eto amin'ity toerana ity raha mbola velonainy zay Jesosy dia anandratra ny anaranao anome voninahitra anao ary hitsoka ny anaranao misaotra noho ny amin'ny fahasalamana misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka misaotra noho ny amin'ny fahagagana rehetra izay nataonao teto amin'ny fiainanay misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana tompoko liko toko fa 7 ny andininy faraka be 7 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity azy izay momba ny fiadanana fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany amen izay ny tenin'Andriamanitra fohy mba hifampizarantsika androany ty fotoanandroany ity no fotoana ny famangin'Andriamanitra anao amen satria tsarovy fa narovian'Andriamanitra manasa antsika amin'ny toerana ray dia tsy maintsy eo izy ary Andriamanitra androany manome toko fa hamangy anao manokana izy amen tsarovy fa ndray andro Abrahama rehefa nandalo fotoana sarotra teo amin'ny fiainana dia rehefa nangataka tamin'Andriamanitra ny mba nahatery azy tao anatin'ny fony mba hananjana ka hatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra dia tamin'ny ora farany namangy azy Andriamanitra ary izay ora namangin'Andriamanitra izay no tsara indrindra teo amin'ny fiainana satria Andriamanitra endrika ray zanaka fanamasina ilay 3 mirahalahy namangy any Abrahama dia tonga dia nanapatakarany Abrahama napiditra azy tao anday dia nanasany tonga dia nandroso sakafo azy ireo dia teo Andriamanitra nanomboka nanao fanekena hoe raha mierina ny taona toy izao ananjanaka Sara tanteraka ilay nofinofy nandrasany Abrahama hatramin'ny ela io ny fotoana namangin'Andriamanitra azy ary tiako hisariana ny sainao androany ny fotoana famangin'Andriamanitra anao amen androany ny fotoana hamangin'Andriamanitra anao manokana tamin'izay nendrasanao azy hatramin'ny ela hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 5:20 ka ny 7
dia zao nivaka teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe mamangy ny tany ianao ka mahamando azy, mampahavokatra azy betsaka ianao. Ny olon'Andriamanitra dia tondradrano, mamboatra vary ho an'ny olona ianao fa izany ny famboatra ho azy. Mamangy ny tany ianao ozy izy volaza tenin'Andriamanitra, dia amin'ny fotoana mangin'Andriamanitra dia ozy izy hoe mahamando ny tany ianao, mampahavokatra azy betsaka ianao. Ny fotoana mangin'Andriamanitra zany dia fotoana androsahan'Andriamanitra hoe amandona ho an'izay fahamainana rehetra teo amin'ny fiainan'ny olona ray. Eto izay olona izay amen. Tehako mafy izy ho a Jesosy. Satria rehefa tonga Andriamanitra mamangy anao, ninina tontolona fahamainana dia mifarana zany. Faharoa dia ozy izy hoe mampahavokatra betsaka azy ianao. Ninina tsy nahavokatra teo amin'ny fiainanao fitaom-pamangin'Andriamanitra androany ahavokatra zay rehetra tsy nahavokatra teo amin'ny fiainanao hatramin'izay. Amen. Ho avy eo mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatra. Dia ozy izy ny tenin'i Jesosy tamin'izy ilay namangy ny tanàna rehefa hiditra ny Jerosalema hoe raha mba fantatra ao mantsozy izy ny amin'ny atao hoe fiadanana, fa miafina aminao zany. Fa androany tsy miafina ilay izy fa omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny révélation ampitondrainy ny mpanompony androany. Androany ny sokafo fotsiny ny fonao. Ninina zavatra efa nomanin'Andriamanitra androany dia aza manome fifatohana amin'ny zavatra hafa, fa omeo an'Andriamanitra zato isan-jato ny fifatohanao androany, mba ahafahan'Andriamanitra mampidina izay rehetra efa voaomana any aminy. Manasanao hitsangana, asatrato tananao dia atao hivavaka tsika. Mangata amin'Andriamanitra androany ny famanginy manokana anao. Raha misaotra amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny amin'ity fotoana androany ity fa entin'ny fotoana hamangina ao anay manokana. Satria ianao ny antso amin'izao fivoriana masina izao dia tsy maintsy tonga eo ianao manatrika ary tsy taran'izany fotoana izany. Androany Andriamanitra sokafanay ny fonay, omena ianao ny fifatohanay, ary ninina izay rehetra efa voaomana avy any aminao androany, sokafanay ny fonay mba hahafahanay mifandray aminao, tsy amin'izay rehetra nampitondrainao ny mpanomponao androany. Mitenena aminay dia miasao anatin'ny foniny ny tsirairay avy, ka ninona izay rehetra fahamarinany teny nambaranao, eto namarananao ny tantara-pahamainana, izay rehetra tantara tsy pahavokarana rehetra mifarana eto izany androany. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika mandray mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Ataontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra fitsika manontolo. Velona Jesosy. Tsisy mihitsy mitahaka azy amin'izay Andriamanitra. Amen. Averena tsisy mihitsy mitahaka anao amin'izay Andriamanitra. Alléluia. Avoafainy amin'ny lanitra ny tanao dia ndaontsika hisaotra ny tompo amin'ny fotsika manontolo. Makasitraka tompo, ianao ilay tokana mpanatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Afaka miditra tsehitra ianao amin'ny fomba tsy takatry ny saina kasika ny fiainan'ny zanakao tsirairay avy. Ozy izy ny teninao hoe sambatra izay naona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy no fokisana. Ny fahamarinana ny teninao ny hijoronay, ary fantatray fa tsy zavatra anankiray Andriamanitra izay tsy hainao atao na tsy hainao efaina fa ny zavatra rehetra hainao atao fa Andriamanitra tompony zavatra rehetra ianao. Androany izay tsy mitady ny zavatra rehetra avy aminao, na hiresaka momba ny fahaiza-manaonao, fa hiresaka izay ny fahalebiazan'ny vonina itao sy ny fahatsaranao, ny amin'ny famonjena, amin'ny voninahitra, amin'ny fahalebiazany anandratana ianao mandrakizay. Amin'ity takarivo ity mitenena aminay famiana anao izay voninahitry ny ray zanaka ary fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo mahazo ho toerana tompo. Alléluia. Resaka androany napetraky ny tompo atam-poko ilay hoe fiovan'endrika azo antoka. Fiovan'endrika azo antoka. Mino androany fa isy fiovan'endrika ataon'Andriamanitra ny fiainan'ny tsirairay avy isam-batan'olona. Ary n'ity takarivo ity zavatra anankiray no ilayntsika
ataovy azo antoka fa miona am' Jesosy ianao. Aoriny fiainantsika am' Jesosy dia misy zavatra tsy takatry ny saina isehoan'Andriamanitra. Lioka toko fa 7:20 ka hatramin'ny 7:30 ovakiky vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tokony ho avalona taorian'izany teny izany dia nitondra ny Petera, Jaona, Jakoba, Jesosy ka niakatra tany an-tendrombohitra hivavaka. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetry ny tarehiny ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady manelatselatra. Andininy 7:20 zay Baiboly zany dia miteny hatramin'ny 7:30 ary indreo nisy roalahy resaka taminy dia Mosesy Sely izay niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema. Ary rehefa navesatry ny torimaso Petera sy ny namany nefa natory ihany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy izy roalahy izay teo aminy. Ary tamin'ny sarahany izy roalahy taminy dia ho Petera tamin'ny Jesosy, tompoko tsara raha mitoetra eto isika ary aoka izay anao tranolay telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia, nefa tsy fantany izay nilazainy. Eto aloha tiako ho fantatsika tsara fa hiakatra teo tendrombohitra hivavaka Jesosy fa tsy hoe hiova endrika izy. Zao nitanjona ny karan Jesosy ho eo atendrombohitra niaraka tamin'ny Petera sy Jakoba ary Halleluja. Nitanjony Jesosy tsy hoe hiova endrika fa nitanjony Jesosy hivavaka. Noentin'izy roalahy hiakatra eo tendrombohitra hivavaka fa tsy hoe hiova endrika aloha. Ny antsolona telo izy tamin'ny mpianany. Ny anankiray Petera, ny anankiray Jaona, ny anankiray Jakoba. Tsy ny rehetra ny nentiny fa izy telo lahy ihany. Zany hoe tiany Jesosy ry zareo anatrika zavatra hafa kely izy telo lahy ireo. Noentiny niaraka taminy hiara hivavaka aminy. Eto zany tiako apetraka sady mialohan'ny fotoana fa tsy tanjona ny fiovan'endrika fa vavaka aloha. Teo am-pivavahany Jesosy dia niova ny endriny. Fa tsy hoe hivavaka izy mba hiova endrika ny natonga azy hivavaka. Averiko. Tsy fiovan'endrika aloha vao vavaka fa tao anaty vavaka le fiovan'endrika. Tsy tanjona ny fiovan'endrika fa vavaka aloha. Raha dika ny vavaka ny fanalahidy manokatra anao amin'ny fiovan'endrika. Tao anaty vavaka nisy zavatra nitranga fa tsy hoe nitranga ilay zavatra vao nivavaka ry zareo. Tao anaty vavaka ozy izy ny Baiboly eto no niova endrika Jesosy fa tsy talohan'ny vavaka na après amin'ny vavaka. Inona ny zavatra nitranga ny fotoana hivavahana? Tokony zavatra nitranga ao anatin'ny fotoana hivavahana raha tena amin'Andriamanitra ny hivavahan'ny olona. Tsy normal zany ianao tonga eo amina toerana anankiray hivavaka nefa tsy misy zavatra mitranga zany eo amin'ny fiainanao. Tsy normal zany. Fa amin'ny fotoana napahanao hevitra akanesanao eo anatren'Andriamanitra dia zao aza misaina le fiovan'endrika fa mivavalo. Fa rehefa tena misokatra amin'ny fanahy mivavaka ny ao anatinao dia mitranga ho azy le fiovan'endrika na tsy angatanao aza tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zao ny zavatra tiako zaraina androany hariva. Maro ny mivavaka amin'Andriamanitra eo am-pandolehana tsy mifantoka amin'Andriamanitra fa vetsara ny fanahiana ihany eo am-pandolehana. Betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina amintsika. Mandra-pahovintsika ny mbola hitondra ny olana io eo am-piankofana amin'Andriamanitra. Inona ny antony fiankofanao sy fivavahanao amin'Andriamanitra? Tadio tsara fa Andriamanitra tsy hoe kory mamaly antsika satria mitsetra antsika izy. Fa ny realite iainantsika eo am-pivavahana ny zava-misy sy ny toe-po iainantsika eo am-pivavahana ny manetsika an'Andriamanitra iaino sy hamaly antsika na hamaly vavaka antsika. Teny amintsika hoe rehefa tonga eo anatren'Andriamanitra ianao dia sokafo ny fonao sy ny vavanao hifantoka amin'Andriamanitra sy ny fahatsarany fotsiny. Aza vela izy vesatra ao anatin'ny fonao ka ny olana no naniraka anao andohalika, olana no naniraka anao andohalika fa tsy fo misokatra ao an'Andriamanitra. Tsy mitovy zay.
lazaiko foana hatranetrana fa tsy hoe Andriamanitra akory mitsetra antsika rehefa vesaran'olo antsika fa Andriamanitra te hifankahita amintsika eo am-pandolehana. Zavatra mampitodika an'Andriamanitra tsy ny fahaizanao mitaraina misady reseny amin'ny olana hoe goavana le olana mafy le zavatra mitranga fa le fiantsonao na malefaka azy fa misy fiankinam-po sy fatokinan'Andriamanitra, zay no mampitodika azy hijery ny kahanao manokana. Rehefa tao anaty tafiotra ny mpianatra, ny zavatra nitranga dia zao, nandeha ny tafiotra, maty zay nitapatapa ry zareo, tsy tahitra Jesosy, fa vao niantso ny mpianatra hoe mifo azy ianao, dia nitsangany Jesosy. Magaga, feo ambaratra, tsy nataitra an' Jesosy, efa nazaiko teto zay tamin'ny heriny. Ny tafiotra, ny rano efa hodobo ny sambo kely, tsy nataitra an' Jesosy, fa feo niantso ny anarany, feo ampeterany nampitodika an' Jesosy. Fantatsika tsara fa Jesosy dia Andriamanitra tonga nofo izy. Izy ny fiainana, izy ny mpamonjy. Kanefa ny zavatra nitranga, izy ny vavaka rehefa tonga nofo. Rehefa tonga nofo Andriamanitra dia ny vavaka. Fantany ny fanalahidiny fiovanendrika ao anatiny fanahy mivavaka. Ny zavatra navarina teto dia hoe fa nahoana Jesosy niova endrika, avy eo izy niverina tahaka ny teo aloha ihany. Zany hoe tsy hoe rehefa niova endrika izy namirapiratra dia namirapiratra foana ny endriny. Fa nisy fotoana zany namirapiratra le endrika dia rehefa aveo tsy namirapiratra indray. Mila fantatsika fa tahoriny io fiovany endrika io Jesosy dia mbola niandry azy ny fanoloran-tena tsy maintsy ho faty teo amin'ny toerantsika. Midika fa rehefa avy nandalo ny lalan'ny fiovany endrika Jesosy dia tsy maintsy andalo ny lalan'ny fandravany endrika indray izy avy eo. Talohan'ny fiovany endrika, jereo ao amin'ny bokin'ny Lioka ihany, jereo amin'ny bokin'ny Lioka toko 9 fa talohan'io fiovany endrika io Jesosy dia naminany tamin'ny mpianany, nambarana tamin'ny mpianany fa ho faty izy. Zany hoe ny fanambarana ny fahafatesany dia nilazainy meloha amin'ny fotoana hiovany endrika teo an-tendrombohitra. Dia zao, rehefa avy niova endrika teo an-tendrombohitra izy tahorinan'io dia tsy maintsy andalo ny lalan'ny fandravany endrika. Zay no natonga azy nandrara amin'ny mpianany hoe aza milaza ozy izy zay zavatra hitanareo na amin'izy na amin'izy. Mandra-pahatonga ny zanak'olona, raha tsy efa tonga amin'ny fotoana zany hitsangana ny zanak'olona maty. Zany hoe le fiovanendrika fotoana andraisan'i Jesosy fahefana ao anaty famirapiratana. Le fandravanendrika dia fotoana tsy maintsy hijoroan'i Jesosy eo anatina mission mpamonjena amin'ny tena ny momba azy no niotatsika mba hahafahany mijoro eo amin'ny toerana Mesia Kristy mpamonjy azy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Talohany nandehanan Jesosy hitokany hivavaka teo tendrombohitra ho amin'ny fiovany endrika dia nambara tamin'ny mpianany fa ho faty izy. Matoka 1:20 ao matoka 7:20 izy, ny 1:voalohany koa ka hatramin'ny 1:5 teo nitranga le fiovany endrika. Rehefa avy nambara zany le fahafatesana vao nitondra ny Petera sy Jona sy Jakoba niaraka tamin'ny tokany izy hivavaka ahita izay fiovany endrika izay. Ao amin'ny 5 amin'ny Matoka 7:20 dia milaza amin'ny Baiboly fa Jesosy dia nandrara azy ireo, tsy ilaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsangany Jesosy tamin'ny maty. Tahorin'izay rehefa teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy dia potika indray le endrika namiratra teo. Zany hoe nasiana fehilotsilo izy, tsisy ozy izy ny bokin'ny Isaia endrika namantarana azy akory. Midika fa tamin'ny Jesosy teo tendrombohitra dia jereo fa niova voalohany tao anaty vavaka ny endrika Jesosy aloha. Ny endrika Jesosy aloha niova voalohany vao ny fitafiany avy eo no namirapiratra. Tsika koa zany dia tahaka izany. Isika no ifantohan'Andriamanitra aloha no manova antsika ny endrim-piainantsika ao anaty. Rehefa tena mivavaka isika, vao ny fitafiantsika no mamiratra. Zany no mahatonga ny fisehoan'Andriamanitra tsy maika hanova fitafiana fa maika hanova endrika. Dika ao anatin'ny fiovanendrika ianao ny ifantohan'Andriamanitra aloha. Aoriny ny fifantohan'Andriamanitra aminao vao mifantoka amin'ny fitafianao Andriamanitra. Fitafiana
manambara mikasika momba ny fanambinana ety ivelany prospérité fa ny endrika manambara fiovantoetra. Ahoana le fanambarana momba ny fiovantoetra? Ny endrika dia maneho toe-po, ny endrika ravana dia maneho toe-po. Ao amin'ny Genesis 4:4 ka hatramin'ny 7 Andriamanitra niresaka tamin'ny Kaina. Dia jerentsika fa niresaka momba ny endrika Andriamanitra eo. Ary Jehova tamin'ny Kaina amin'ny anaran'i Jesosy, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarenao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Zany hoe manjary nanjombona ny endrika Kaina rehefa ratsy ny toetrany. Hitanareo, Jesosy vao tonga teo an-tendrombohitra tao anaty vavaka, ny endriny namiratra. Ny endrika mamiratra midika toetra tsara, mazava ny ao anatiny. Azo lazaina fa hita soritra amakinany ao anatinao, izay sorokendry endrika ety ivelany hitarafana anao. Tokony ho miramirana zany ny olona rehefa avy niona tamin'Andriamanitra. Ny antony satria eo amin'ny tavanao no vakina ny fiadanam-po miasa ao anatinao. Ny olona miova fo marina dia hita soritra eny amin'ny endriny hoe olona manana fiadanana izy. Rehefa volombelona teo, nanana fiadanana aloha aho izy dadatonaina. Dia rehefa avy nanana fiadanana amin'izay vao nanomboka nitsahatra ny tato-poko dia niseho ilay fanasitranana. Be dia be ny bitsika tonga ao anatin'ny sainao no eo am-pivavahana azy. Ianao raha vao vesaran'olana dia mitovy amin'ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona, lany ny andro fotsiny tany amin'ny mpanao fanafody maro nandritry ny 12 taona, ritra ny fananany satria ny aretina no nitondra azy. Fa rehefa tena velona ao anatiny fonao ny fibanjinana n'Andriamanitra, ka miditra tsetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, tsy ny aretina tsony ny hitondranao, fa ianao ny hitondra n'ilay aretina ho eo amin'Andriamanitra. Dikan'izay, amin'ny fotoana ifoazan'ny sainao, ifankahitanao amin'ny prezensin'Andriamanitra, fanatrehan'Andriamanitra, dia nomboka ho afaka ao anatinao le toe-po feno tahotra, fiasaran'aretina, fa manomboka hibahana ao anatinao ny fahatsaran'Andriamanitra manapaka amin'ny aretina. Halleloja! Fa inona navoan'ny Kaina? Kaina tsy nahazaka nahita mifankasitran'Andriamanitra ny Abela. Ary hitako Andriamanitra namaly Abela fa tsy namaly Kaina. Satria mbola tavela ihany teo amin'ny nofo Kaina, nefa eny andalam-panatanterahana fanatitra ho an'Andriamanitra. Hitanareo, tsy fanatitra no ankasitran'Andriamanitra, fa toe-po eo am-panatanterahana fanatitra, tsara no ilain'Andriamanitra. Fo, toe-po tsara, manao fanatitra. Eno ty famarinany ty. Tamin'ny Mosesy niona tamin'Andriamanitra, 40 jours et nuit izy no nivavaka sy niresaka tamin'Andriamanitra tao an-tendrombohitra, tao oreban'Andriamanitra. Dia tao Andriamanitra nanome azy ny lalàna. Fa rehefa nidiny Mosesy dia voalaza fa nisy fahazavana sy famirapiratana teny amin'ny tavany. Zany hoe niova endrika koa Mosesy. Mosesy mila fanomanana 70 andro sy 70 alina satria misy toe-po ao anatiny tsy maintsy hovaina, misy zavatra tsy maintsy arenina, misy fanitsina tsy maintsy hananganana azy. Vao mamiratra ny tavany, ilana 70 andro sy 70 alina. Jesosy tsy nila 70 andro sy 70 alina fa vao mivavaka ary teo am-pivavahana am-pandoliana ny andro sy ny ray andro iny ihany dia namiratra ny tavany satria mety sy akasitran'Andriamanitra ny toe-pony. Azonao tarafina eo amin'ny endrika eo am-pivavahana. Ny qualité na ny kalitao ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Ka ny endrika maneho toe-po. Zany no mahatonga an'Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny fanatrehany ianao, tsy ny fitafianao aloha ny tonga dia mamiratra ho azy, fa ny endrikao aloha vao ny fitafianao. Zay mahatonga ny Baiboly milaza, maniry mba ho salama sy ambinana amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany koa. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Tamin'i Jesosy niakatra teny an-tendrombohitra tsy nila 40 jours et nuit izy. Vao namiratra ny tavany. Tao anaty fotoana ny vavahany. Teo no eo dia niova ny endriny. Nanjelatra, manjopika hatramin'ny fitafiana. Rehefa manantona an'Andriamanitra ve sika? Faly. Miaraka amin'ny tarehy malahelo ve sa miaraka amin'ny fo ravoravo?
ohatra ny endrika resy lava foana ve no entinao manantona an'Andriamanitra sa manomboka misy fitsarana ao anatinao satria Andriamanitra ny resaka? Mba eritrereto anie raha mametraka an'Andriamanitra eo am'position ny olona anankiray ianao hoe fanaperana hoe tsy zavatra tsy vitan'Andriamanitra. Courage mihitsy ianao io mpandoliana satria fantatrao fa ny fotoana isokafa ny vavanao dia miaina izy. Ary Andriamanitra dia Andriamanitra ny impossible. Tsy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra zany. Andriamanitra ny teny tamiko hoe hanao zavatra spesialy laona izy any mahazo anga amin'ny tididi. Tsy maharety akao an'Andriamanitra. Militsika tena mangataka mambavaka sy mandoalika ary le izy inoko fa melohan'ny fotoana kanesantsika any tsika tsirairay avy eto efa manomboka esan'Andriamanitra zady. Eritreretinareo anie olona very saina avoaka ny anjanamasina verin'Andriamanitra ny saina. Tahitra be mihitsy anjery azy satria tsy mitovy amin'iny ny etahany nandraisako azy. Zay mahatonga tsy olombelona zany miasa eto fa Andriamanitra. Miverina ny saina dia tahitra be nandray micro izy ary tao miresaka be rahalahy kely. Halleloja. Tonga dia izy nandray micro maneritreretiko hoe mamany nijoro vavolombelona nohatra zany. Tonga dia izy nandray micro dikan'izay raha ny zanaka ny afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Dia teny amintsika hoe misy Andriamanitra eto reto a. Misy Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, misy Andriamanitra eo anivontsika, misy Andriamanitra tsy hita maso manampy antsika, misy Andriamanitra manamarina ny zavatra lazaintsika, misy Andriamanitra manamarina ny teniny amin'ny fotoana ijoroanao, mila azonao antoka rehefa hivavaka amin'Andriamanitra ianao, ny zavatra rehetra io vitan'Andriamanitra mibaiko an'io hiara-iasa asoa hatateraka amin'ny vavolombelona tsara lava eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Halleloja. Niova ny endrik'i Jesosy. Rehefa manantona an'Andriamanitra isika dia mila ohatr' izany koa. Tsy tokony hitovy ny endrikao mialohan'ny andoliana sy ny endrikao aorian'ny fandoliana. Raha manontany hoe fa maninona ary pastera mijikijika? Tsy manan'olana mihitsy ve izy? Raha tantsaiko aminao reo karazan-javatra rehetra mety hatrehako amin'izao dia ozy ianao tsy vitako izany Andriamanitra. Fa izao tsy mitovy ny etahako mialohan'ny fotoana andoliako sy ny etahako aorian'ny fotoana andoliako. Hita soritra eny amin'ny endriko fa manankina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Rehefa ny zavatra ny napetraka fa tsy raisina intsony dia hita soritra hoe tsy mavesatra ianao. Fa mahatonga anao mbola mavesatra mbola misy ambokambony ihany. Ary izay no mahatonga an'ilay endrika tsy miramirana satria misy fibebahana mbola tsy voaefa tsara ao anatinao, mahatonga ny fonao tsy libra tsara anjakan'ny fanamasina, hatonga ny endrikao miramirana sy ny fatokianao tafatoetra amin'Andriamanitra. Misy olona eto androany arivo mino aho fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ahoana pastera ny tokony ataoko ary mba hahatonga ahy tena ho maivana eo am-pandoliana? Tiako fantatrao fa Andriamanitra tsy hoe mitsetra anao izy satria mafy ny manjoanao. Fa Andriamanitra te hahitanao manome lanja ny fanomezany atao hoe Jesosy mba ahafahany miditra tsehatra mikarakaranao amin'izay manahirana anao. Tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra akory ny manjoanao, fa misy fomba misy fanao andrasan'Andriamanitra ary tia no hita ao anatinao mba hahatonga anao isan'ny olona mampitodika azy amaly anao ara-potoana amin'izay vesatra rehetra misy eo amin'ny fiainanao. Romana 9:7 ny apôstôly Paoly dia nilaza zay tsy niaro ny zanany lahatokana dia Jesosy Kristy fa nomeny natolo ny hamonjy antsika, nomeny antsika Jesosy. Dia ozy izy tsy omeny mamaim-poana miaraka amin'ny Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Izay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy Jesosy io. Tsy omeny antsika miaraka amin'ny Jesosy mamaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Dikan'izay tsy maintsy omenao lanja aloha ny famonjena fa omen'Andriamanitra lanja ny demandinao. Inona no ataoko pasteur? Aza tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fanahy mivavaka tereny fampahoriana andohalika hitaraina eo anatrehany fa mafy ny manjoanao. Fantatr'Andriamanitra ary efa voarefy mialohan'ny fotoana isehony olana io lanjan'izay zavatra olalovanao ary ny Baiboly dia milaza efa vita meloa ary tsisy fakapanahy na maridrefina fisedrana
natao andresy ianao zany. Raha ny amin'izany ozy izy Andriamanitra dia aza matahotra. Fefan'lanjainy zany mialohan'ny fotoana tongavany. Dikan'izay tsy tokony ho vesaran'le olana ianao eo ampiatrehana an'le ady. Fa manana an'le fo feno fahatakarana mametraka ny lanjan'ny famonjena fotsiny. Ahoana ny atao inona izay tiany pasteur tenena hoe mametraka ny lanjan'ny famonjena izay? Atao fotsiny izay tsara fihavarana aminao sy Andriamanitra. Atao izay mampahazo aina anao, tsy miaina sy mitoetra ao anaty fialonana, ao anaty avinavina, ao anaty zavatra mety mampalahelo an'Andriamanitra, amin'ny fiainam-pahalotoana. Tonga dia tena ataovy izay anananao fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Natongavan Jesosy anie hamonjy antsika amin'ny fahotana. Anaisitra ny fahotana tsy ho amin'ny fiainantsika, mba tsy hanakero amin'ny fiainantsika amin'ny fahotana. Rehefa miaina amin'ny fiainam-pahamasinana ianao, mandeha amin'ny fahamarinana ianao, mijoro vavolombelona fahatokiny ianao, mandeha arak'izay lazain'Andriamanitra aminao, henonao mihitsy ao anatinao io na misy zavatra be dia be azy, olana mitranga, maivana tsy mahakasika ianao izy satria nahoana? Efa nanao fanekena tamin'Andriamanitra ianao, anome lanja ny famonjena. Zay ny atao hoe olona manana an Jesosy mametraka ho sarobidy sy mitahiry le asa famonjena ao anatina fijoroana amin'ny fanandrify amin'le antom-pisiny izay famonjena izay tamin'ny nanolorany iray ny an Jesosy eo amin'ny fiainanao. Zany no mahatonga antsika indraindray tsika diso ny fomba fanantonantsika ny tompo. Ahoana ny fahadisoantsika manantona ny tompo? Zao ny fahadisoantsika manantona ny tompo. Gakytsika indraindray fa rehefa any amin'ny kroazady misy olona tena hoe grave be ny kahany. Vao miona amin'ny tompony ampandeha, tonga dia mivaly izy. Tanana ray ihany no mipetraka teo amin'ny lohan'le olona vaovao voatonga nangetahitan'Andriamanitra sy le olona le fatranainy 20 taona teo am-panimpona. Le 20 taona teo am-panimpona nametra tanana 80 fa tsisy fiatraikany. Le olona voatonga nametra tanan'Andriamanitra mandeha, tonga dia afaka. Inona ny différence? Voalohany, Andriamanitra mampiasa fitserana amin'ny olona izay mbola tsy mahalala azy nefa mangetahita amin'ny famonjena. Dikan'izay, le fanampitserana amin'ny famondrapo-mamaim-poana nataon'i Jesosy dia misy fiatraikany aingana ny fiasany eo amin'ny fiainan'ireo olona izay mbola tsy mahalala an Jesosy, vao tafiditra ao ambalan Jesosy tonga dia miasa ho azy. Le diakapoka mpanasitranana, pitié anin'olona Andriamanitra. Zany hoe misetra an'ilay olona Andriamanitra dia afahan'Andriamanitra ilay olona. Zany hoe tsy mitovy zany, iny olona mety tena nitaraina izy hoe marary aho ohatran'ny mbola any. Fa tsy mampaninana Andriamanitra satria hatreo ny fahalalana. Dia Andriamanitra mitsinjery ny androany fahalalana. Hoy ny boky Asan'ny Apôstôly. Mamaly izy satria izay ilay hetaheta sy fahatakananana. Fa ho antsika, tsika efa nandray an Jesosy, mahalala an Jesosy. Ny qualité na révélation na ny kalitao na fanambarana omen'Andriamanitra anao dia tokony azaka hanova ny ao anatinao hifanaraka amin'ilay zavatra tian'Andriamanitra hitananao. Dia zao, tsy izay tsony izy fa tokony anana firaisana amin'Andriamanitra tsika. Zany hoe ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsy pitié ohatran'ilay olona vao miditra, tsy le hoe mitseran'Andriamanitra fotsiny ilay olona fa manana compassion amintsika Andriamanitra. Zany hoe mampitodika satria misy communion et relation efa fondé, efa miorina tsara ao anatsika sy Jesosy. Ataovy tsara ny tanana izay miaina. Dikan'izay, isika zany tokony iorina sy anakaiky an'Andriamanitra, miainga avy amin'izay toerana efa misy atsika izay, miombona amin'Andriamanitra. Tsangano ny tanana izay miaina. Miombona tsara amin'Andriamanitra. Averena hoe miombona tsara amin'Andriamanitra. Mafantatrao ve? Isika dia afaka mitsetra olona tsy fantatsika fa mampalahelo eny an-dalana. Fa tsika kosa nefa tsy afaka ny anana compassion na fireketam-po sy fifantohana mpitiavana amin'ny olona rehetra. Fa tsy maintsy misy aloha fifandraisana na koa communion vao mety zany. Dia ohatr'izay mihitsy isika amin'i Jesosy. Raha tsy misy isika fifandraisana am-po amin'i Jesosy, tsy misy sika fiombonana am-po amin'i Jesosy, tsy misy zany izay hoe karazana intimité zay ananantsika amin'Andriamanitra, dia tsy misy le compassion. Zany hoe rehefa tonga eo amin'ny présence ianao na eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia miteny foana izay manjoa antsika sy feno fitarainana, misarika lasa manao vavaky ny olona, misarika fitserana avy amin'Andriamanitra, fa tsy mba manatsara communion amin'Andriamanitra mihitsiny. Ny hoe omeo lanja sady raisy Jesosy dia manome lanja ianao ny anitry ny famonjena ao anaty communion sy toe-po feno fatahorana n'Andriamanitra eo am-panimpona azy. Tsy mitaky zavatra hafa Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitaky hoe tany so inona ny manjoanao, fa vao mety amin'Andriamanitra sy tafapetraka tsara fotsiny eo amin'ny toerany ny maridrefo ny famonjena sy ny fanekena ao an'Andriamanitra, hiasa saina aminao Andriamanitra. Tsoko aminao fa hiasa saina aminao Andriamanitra. Ary be dia be ny zavatra tsy voatanisanao eo am-pandoliana
fa tonga dia karakaraina satria fantany fa mety aminy ianao. Noho izany raha manam-potoana hitarainana mandana mandiny tena somary eka ao an'Andriamanitra. Mandana mandiny tena aloha. Ataovy izay tsara fa matoa voakasika mety voakasika les relations sy les communions misy eo aminao sy Andriamanitra. Zay no mahatonga reny hoe olona mandohalika be tarainy ireny zany dia endrim-panehoana ny manque na ny tsy fisiany communion. Dikan'izay rehefa tsy tsara ny communion dia mitombo ny fitarainana. Fa rehefa tsara ny communion dia tafatoetra amin'ny fiadanana. Ary rehefa tafatoetra amin'ny fiadanana tsy voatery sokatra amin'ny vavanao angataka fa eo ampisaorana ianao. Dia tonga dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ho marina aminao ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe aoka ny fivavahana mba amin'ny fonina sy ny fisaorana no entinareo maneho ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Alleluia. Averiko foana ny hoe Andriamanitra tsy liana na voasariky ny olana amaly ianao. Tsy ianao mifantoka sy mitomany amin'ny problème no mahatonga an'Andriamanitra hitodika amaly antsika. Fa isika maneho fanehoam-piankinana aminy. Maneho fanehoam-piankinana aminy. Tena miteny ianao Tompo anao aho. Ary izay teny izay tena hoe anazo tokoa ianao. Hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao fa azy. Rehefa tsara communion amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy difotra ao anaty ady izany izy. Ary tsy ho very fifaliana izany. Ny ilain'Andriamanitra dia ianao mitsiky mandrakariva na dia miatrika zavatsarotra aza. Tian'Andriamanitra mijery ianao mitsiky na dia mafy aza ny zavatra lalovana. Ara-panahy ny olona feno fifandraisana sy firaisana amin'Andriamanitra dia tsy tety ivelany ny ady hatreny hoe mangeja azy. Hita sotra eny amin'ny endriny foana hoe olona manana mivokatry ny fanahy azo avoaka ao anaty ady sy fanoherana izy. Zala aminy hoe tsy manan'olana izany ianao toy ny olona tsy misy vesatra izany na kely azy. Tiako ho fantatrao fa ny zavatra mamiratra voalohany rehefa eo Andriamanitra dia ny endrikao. Azo vakina eny amin'ny endrikao ny fiadanana ao anatinao. Amen. Ny olana izany dia tadio. Raha misy olona rehefa avy mivavaka ka tsy miova endrika dia mbola tsy nona tamin'Andriamanitra izy. Ianao dia hivavaka dia mandohalika, avy mivavaka dia ohatra ny etahanao talohany nandolianao ihany rehefa mivoaka eo tsy mbola tena tsara communion tamin'Andriamanitra ianao. Fa raha tena niona tamin'Andriamanitra ianao mamirapiratra ny tavany. Mba fantatrareo ve misy zavatra tsy mila sain'ny Elia akory. Elia tsy mila mangataka sakafo azy any amin'ny renirano Kerita na ritra aza. Fa Andriamanitra manana goaika irahana hitondra hena sy mofo azy elaela ihany. Tsy hoe indray mandeha fotsiny dia hoe iny mba sendrasendra zany hoe dikany hoe sendra zany dia hoe tena nisy goaika votsitra tampoka le hena dia mba nilatsaka teto. Le izy tsy hoe sanjila ka tsy indraindray le izy. Fa hoy izy amin'ny Baiboly elaela ihany. Maraina sy hariva. Mba henonareo ve zany zavatra izany? Zany hoe Elia misaina ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra misaina famatsiana ho an'i Elia. Rehefa tsy ianao no miady izay ho anao dia Andriamanitra no miady izay anjaranao. Rehefa mifanjaka an'Andriamanitra no mibahana ao anatinao lasa feno anao ny fon'Andriamanitra. Teo izy Andriamanitra fa tsika aloha vao ataoko famatsiana ny hafa. Fa tsika aloha izy Andriamanitra vao ataoko famatsiana ny hafa. Goaika no nirahana anatitra sakafo azy. Voky izy nirano teo amin'ny renirano no sotrony. Ritra ny renirano teo izy Andriamanitra. Ritra ty renirano ty nga tsy vitan'Andriamanitra mampisy renirano iray ary tsy mety ritra mihitsy ny renirano rehefa Andriamanitra miteny hoe ok boboka foana. Fosy izy Andriamanitra makanisy ny vehivavy mpitondra tena. Fa andray no amelomako anao. Elia mety nisaina hoe multimilliardaire be feno vola be. Mety manana ny zavatra be dia be le olona alehako any. Dia any zany no amatsian'Andriamanitra. Ka vehivavy mpitondra tena kely tsisy ninninina fa tapapiroana roa. Koba kely hoanina dia ho faty izy mianaka indray tonga tany. Fa zao hoy izy Elia
rehefa andriamanitra no niteny a dia tsy maintsy tanteraka izay nylazay. Mety lalina mifanohatra amin'ny fieritrretany sain'ny olona ny zavatra mitranga, fa rehefa ao am-po ny fanjakan'andriamanitra dia zao avy ny vatsy hitany Elia aloha na goaika aza vitan'andriamanitra mampiasa azy. Androany mety tsisy goaika indray fa fomba tsy takatry ny saina ny isehoan'le fitobahana. Rehefa miasa saina amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao, rehefa miasa saina ho an'andriamanitra ianao, rehefa tsy miasa saina ho anao ianao amin'ny fanahiana, amin'ny tahotra, anao izay fomba rehetra ahafahanao ao anaty ady atateraka fa olana ho anao, dia za milaza aminao alarak'andriamanitra ohatry ny avandra tamin'ile nandalon-dray andro iny, nameny tanàna ny fitahiny. Halleloia! Dia miomana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha eo ianao manomboka isafidy ny ovafo amin'izay, hiavana amin'Andriamanitra, napakevitra hitoetra amin'ny fahamasinana, hitsoro amin'ny fahamarinana sy mamitoe-po fian'ny fahatahorana an'Andriamanitra, akasitraka sy anome voninahitra azy. Tsy nemaly izy nanganongano fa tena fandresen-dahatra ao anatin'ny fonao. Ho hitanao miariary le Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly, fa tsy miova ny heriny, tsy miova ny voninahiny. Lehibe izy ary velona mandrakizay. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Ndaontsika ity tanana mafy veo anazy. Halleluia! Halleluia! Rehefa namiratra ny tavan'i Jesosy dia nisy fiatraika ny tamin'ny Petera sy Jaona ary Jakoba le izy. Nataizana lehandry zareo taorinan'io dia hita taratra teny amin'ny endrika zareo hoe niaraka tamin'i Jesosy izy. Tsy maintsy amin'ny famira-piratana ny andraisana fahefana sy fanapahana, fa tsy mora ny anombohana n'ilay nofo sy ny endrika taloha amin'ny fotoana anankiray izay niloran'ny tena andravana lay endrika tena maha izy azy. Jesosy nandrava ny endrika maha izy azy mba hahafahanao maka ny endrika tena maha izy azy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, satria naka ny toeranao izy. Teo tendrombohitra zany izy naka fahefana toy izy Andriamanitra hoe izy no enoy, izany hoe tsy Mosesy, tsy Elia intsony fa Jesosy amin'izay. Zay no mahatonga antsika tsy maka ohatra amin'ile tarihan'ny Mosesy ny le 700 alina lany afiana azy vao namiratra, satria izay le toe-po nantsian'Andriamanitra azy. Ohatr'izay koa Elia, nila fanefiana koa Elia tamina toe-po. Fa ny Jesosy teo eo dia namiratra. Dia ozy izy Andriamanitra, ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Zany hoe tenenin' Jesosy tamin'ny voary rehetra fa ny zavatra rehetra dia natao iaino an' Jesosy rery amin'izay. Izy, dikany hoe izy tsy Mosesy tsony, tsy Elia, satria teo Mosesy sy Elia. Ary izay no mahataraiky ny fampianarana miorina amin'ny testamenta taloha, mametraka ny karazana fampianarana momba ny fiankinana manosotra aman'olona. Satria normalina be Elia raha ny andry nosotra avy any amin'ny Elia. Ohatr'izany koa Moïse, Joshua tamin'ny Mosesy, testamenta taloha. Fa ny an'i Jesosy tsy fanahy avy any amin'ny olona ampitaina amin'ny onction, fa fanahy avy any amin'ny ray izay any an-danitra. Tsy fanahy avy any amin'ny ray ve ny avy eo amin'ny olona? Fanahy avy any amin'ny ray, fanan'Andriamanitra ihany tao amin'ny Elia sy tao amin'ny Mosesy, fa mbola tsy tonga amin'ny famonjena. Ny mahasamihafa an' Jesosy amin'ny Mosesy sy Elia, Jesosy tsy olona tsotra fa Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona. Ny dikan'izay tsy mila maky izy osotra avy any amin'ny Mosesy na ho any amin'ny Elia. Fa natonga an' Jesosy teo an-tendrombohitra amin'ny Andriamanitra azy, nanaiky izy hanetry tena naka ny endriky ny olona, ampiampitany Mosesy sy Elia ny endriky ny lalàna sy mpaminany. Teo zany autorisation, zay le fanetretena. Nanaiky izy hiditra dia tsy maintsy proclamena eny amin'ny tendrombohitra ny fahafahan'Andriamanitra mamoaka azy eo anatrehan'ireo endriky ny testamenta taloha, ahafahany mivoaka ho lay mpamonjy ho amin'ny testamenta vaovao. Mosesy sy Elia ondro ny natery ny tandindrin'i Kristy, fa Jesosy Kristy izy le tena izy endriky ny fanoloran-tena sy fanatitra akasitran'Andriamanitra ho mpamonjy ny olombelona rehetra. Rehefa tanteraka ny famonjena izay nentin'i Jesosy ry havana, dia izao ny zavatra tiako tonga ao anatin'ny sainao. Ny raisina teo ilay fahefam-panapahana,
ny teneny lanitra rehefa nisokatra ny lanitra izy no inoina ary tahorinan'io afaka nyseho teo amin'i Jesosy reo endriky ny fanapahana fenona tonga amin'ny voary rehetra nanaiky azy anomanany an'izany fahefana zany ho any zanany izay rehetra mino azy tahorin'ny fahafatesany. Zay no mahatonga an'i Jesosy tahorin'ny fitsanganany nandeha amin'izay Paoly dia hozy izy Paoly amin'izao fotoana izao hozy izy ny voary sy ny zavaboary rehetra izay nataon'Andriamanitra dia miandrika maniry fatratra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra izay nandray an'i Jesosy ka mino ny anarany dia lasa manana fahefana noho ny anarany sy heriny amin'ny alalan'ny fanamasina hibaiko sy handidy ny voary rehetra ny miandry fa tsy mampiandry. Dikan'izay eno ity rehefa tsara ny fiombonanao sy Andriamanitra zay le qualité amin'ny famonjena voaraintsika avy aminy dia zao maro toerana ny autorité-n'Andriamanitra ao anatinao, maro toerana le izy. Azavaiko kely tsy ianao intsony le miandry valim-bavaka fa ny valim-bavaka ny miandry ny fisehoanao. Aiza zany ny problemako, inona zany ny olako, aiza ho aiza zany, aiza ho aiza zany le mahatonga mbola tsy mandray valim-bavaka hatreto. Zao valin za efa zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra tsy zavatra tenenina fotsiny fa zavatra iainana. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy hoe fampianarana mba hahalalana ny marina momba an'Andriamanitra fa fiainana hozy Jesosy ampitaina le izy. Hozy izy ny Baiboly ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Noho izany misy fiainana tokony epita ao anatinao manana ny fiainan'i Jesosy Kristy ao anaty ianao. Dia hono le fiainan'i Jesosy Kristy ao anaty. Eno tsara le izy, eno tsara le izy. Lasa olona ianao tia fahamarinana. Lasa olona ianao sarotiny amin'ny fiainam-pahamasinana. Lasa olona ianao manaka an'i Jesosy amin'ny toe-piainana sy ny fomba fanao. Dia ahoana fisehoan'le izy? Rehefa zay ny zavatra mitranga ao anatinao dia zay le fisehoana tenen'Andriamanitra hoe maneho anao izy. Dia ny voary rehetra tsy mila mitaraina ianao na mivavaka be mba hahatonga an'le valim-bavaka hitranga. Fozy izy ny tenen'Andriamanitra amin'ny Romanina 9 ao bokin'ny Romanina 9 ny 9:7-10. Ny 9:7-10 zay lentsika kely eny atao mivandravandra tsara ane vozy izy ny tenen'Andriamanitra. Fa izao zavatra hary rehetra zao ny voary rehetra dia samy maniry misento mihitsy ka miandry ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra ny 9:20. Hozy izy ny tenen'Andriamanitra zay lentsika ny 9:20. Fa izao zavatra rehetra samy maniry fatratra fa izao zavatra hary rehetra zao dia nampanekena zany hoe efa nampaneken'Andriamanitra ho zava-poana nefa tsy noho ny sitrapondro voary reo fa noho izay mampanaiky azy dia Andriamanitra. 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra zao azy dia ovitsorana amin'ny fahandevozana dia sy fahalovana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra eo zanak'Andriamanitra. Enoy amin'izay ny fanekenao tena hijoro amin'ilay position na toerana mahazanak'Andriamanitra anao dia ahatonga ny voary rehetra isento amin'ny 9:20 fa izao zavatra rehetra zao fa fatatsika fa zavatra rehetra zao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa miteraka mandraka ankehitriny mo amin'ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe inoy amin'izay ina le valim-bavaka ilainao fa raha mbola amin'ny zavatra ny voary hita maso eto ambony tany dia efa nampaneken'Andriamanitra meloa reo ho amin'ny fisehoana le zanak'Andriamanitra. Mahatonga an'ireo tsy manaiky zany mbola tsy tanteraka ny fisehoana amin'ilay tena mahazanak'Andriamanitra. Noho izany tsika tsy hoe milaza fotsiny fa zanak'Andriamanitra fa mila miaina sy mijoro amin'ilay position mety tena mahazanak'Andriamanitra tsika marina tsy marety ao an'Andriamanitra. Ianao zany tsy natao hiasa saina averena tsy natao hiasa saina tsy natao hiasa saina ny amin'izay valim-bavaka ilaiko ny amin'ny fandreseko ao anaty ady fa ny antom-piziko eto an-tany dia hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra aho. Fa rehefa mijoro aho averena zay rehefa mijoro aho amin'ny mahazanak'Andriamanitra aho dia tsy miandry valim-bavaka aho fa andrasa amin'ny valim-bavaka aho. Afaka ny ova endrika isika rehefa manaiky an'i Jesosy amin'ny fotsika manontolo. Misy salobona tia ny fahavalona tao eo amin'ny fiainanao. Zay no mahatonga an'le endrika eo tsy tena tanteraka eo amin'ilay fisehoana tian'Andriamanitra anehoana azy amin'ny alalanao. Isendrik'Andriamanitra ao anatinao fa tsy tena miseho ilay izy fa misy salobona. Dia hitanao rehefa novaina ohatra iresaka kely mikasika momba ny Adama rehefa tonga endrik'Andriamanitra dia nasaina nanapaka tao amin'ny saha dia Andriamanitra tia resaka tia
Amanaraka sika miresaka azy ao anatina resaka communion le izy. Andriamanitra nanao idôlatria voalohany. Izy nanangana idôla voalohany Andriamanitra. Namorona ny olona izy ho tahaka ny endriny. Idôla ianao zany. Ianao solo ten'Andriamanitra eto ambony tany. Tendreny Adama dia mivotsorany. Ny voary rehetra le natao ekohaka sainaiky ianao. Zany mahatonga anao tsy avelan'Andriamanitra taoriny famoronana ianao ho tahaka ny endriny, amorona zavatra hafa ho ataonao Andriamanitra. Satria manambany endrika an'Andriamanitra zay efa nanao anao tahaka ny endriny ianao. Iny amin'izay le izy. Dia fantatrareo, rehefa nataon'Andriamanitra ohatra ny endriny ianao dia iny amin'izay ty anontany ianao, rehefa mahita ny Adama ny liona dia iza ny hita ny Adama sa Andriamanitra? Andriamanitra. Satria iraka mahasolo an'Andriamanitra hitantana ny Edena, Adama. Dia izay mahatonga ny alika, liona, saka, leopardy mikohaka rehefa mahita ny Adama. Satria ny foron'ny Adama anapaka an'ireo, ary efa nitenen'Andriamanitra ireo akatoan'ny Adama teo ampamoronana. Fa rehefa mivadika tamin'Andriamanitra Adama, nanaiky an'ny Satana, nisy salobona amin'izay. Dia efa tonga le salobona, tsy nana discernement hatramin'ny voary rehetra, fa tonga dia vao mahita ny Adama izy, dia mahita inona? Mahita rajako. Nampitovisiny amin'ny rajako sy ny biby i Adama. Zay le devoly. Zay ny mahatonga le hoe amin'ny andro farany. Dia alohan'ny iverenan'i Jesosy dia misy le atao hoe bety na bibidia. Ny ataon'io bibidia eo anie, tsy hoe akory amin'io izy vao avy. Fa nanomboka tamin'ny fotoana ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra mandraka androany, efa ampidiry ao anatin'ilay système zao tontolo zao. Ekohaka hiala ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny andron'ny Adama sy Eva ry zareo, nefa novainy devoly ho tonga biby toetra ny olona. Zay le ataon'ny Baiboly hoe l'homme animal. Ohatrany hoe ny kibony no Andriamanina, ny filany matery azy, ny motivation tsy Jesosy sony, tsy ara-panahy zany. Fa ohatrany hoe manompo an'Andriamanitra no ny filana no zavatra maro be, tsy voatery ho araka an'Andriamanitra. Zany natonga ny fahatongavan'i Jesosy teto ambony tany, amerina an'ilay endrik'Andriamanitra ho velona sy réel ao anatinao tamin'ny alalan'ny Saint-Esprit na amin'ny fanamasina. Andao tsika tia-tanina mafy be ho an'Andriamanitra. Mila ianao manaiky hiavaka, hiaina amin'ilay antom-pisina vaovao. Zany mahatonga antsika raha vao fantatsika fa ohatra ny tadonofo zany resaka zany, dia mandroaka devoly aloha no mety. Mandroaka devoly no mety. Mila manana fahatsapatensika hoe hoay, le tsy endrik'Andriamanitra zany. Zay le tena hoe misy salobonao. Dia raha vao misy salobonao dia tsy ianao ny hita. Tsy hita ny voary, tsy Jesosy ny hita fa ianao le nofo tokony ho saziana ny hitany devoly. Fa raha vo ianao ny tena miaina sy manaiky anitsiny ao anatinao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, olona voaomana, zany fiangonam-pakarana zany tsy misy fiketronana. Dika hoe tsy misy fiketronana, tsy miketro dava ny endrika ao. Anisany. Fiketronana koa mbola misy karazana zavatra be dia be tsy tena mitsotra tsara ao. Atsangany an-tanan'izay mba miaino aho. Io zany fiangonan'Andriamanitra isany. Aoka iseho ny endrik'Andriamanitra. Fa raha vao miseho ny endrik'Andriamanitra, dia hozy Jesosy, tsy nareo no mifidy hafa, za no mifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy amo, isy aretan'ilay vokatrareo. Halleloia. Dia hozy izy, tonga dia niteneny, mba omeny ray nareo izay ny an-danitra anareo, izay angatanareo amin'ny anarako. Na inona na inona. Zany hoe ianao zany ao anaty fifidianana dia nitendrena ho henon'Andriamanitra. Andriamanitra miaino anao, ary ny voary rehetra manaiky anao. Pastera possible ve zany? Andramo ka izao fa tsara Jehova dia miverena miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona raha zavatra diso nazaiko aminao. Tsy pitie zany, tsy hoe fitserana ny andrasan'Andriamanitra aminao, fa rehefa tonga zanany ianao, efa manana fiombonana aminy ianao, ny dikan'izay tsy mamerina anao tsiny izy ohatra ny olona mbola any amin'ny classe de primaire, rehefa tonga any amin'ny classe de terminale ianao. Miomana handray ny fiverenan'i Jesosy. Halleloia. Dia miakatra amin'izay rehefa avy eo, hoentin'ny fampianaran'ny fiainana amin'izay, dia lasa docteur ianao, mahay mampianatra.
le fampianarana tsy hoe fahalalana pitaina fotsiny ara-tsaina fa fiainana miampita mitondra vokatra azo tsapahitanana afaka aneo ny fisehoan'andriamanitra zay le hoe autorizen'andriamanitra ny fisianao aneo ny fahafenony amin'ny fanotronany tsy marety eka ao an'andriamanitra jesosy a fo azy zay amen za zao manomboka mandritra n'izao fotoana ivavahako zao dia fantatro andriamanitra naisotra ny voaliny rehetra ary ninina salobona rehetra mbola mitady anarona anao mahatonga anao tsy fakahita amin'ilay fahefan'andriamanitra ao anatinao pitehako sy ravako zany a amin'ny rahan jesosy avy any nazareta andriamanitra dia afaka manova ny fiantraikany tavanao sy ny fijoroanao izy fiantraikany amin'ny manodidina anao dia mba fantatrareo amin'izay alohan'ny amaranako azy jereo tsara ny asan'ny apôstôly toko 7:4 jereo ny asan'ny apôstôly toko 7:4 zay manapahatsapana ny fisiny ho fiainany io ao anatiny dia azo vakiny eny amin'ny endriny délivrance ary petera sy jaona ny banjina azy le lehilahy malemoka nanao hoe mijery anay faizaka ny misy maso any amin'ny tava teo izy mijery anay zay jerena teo izy petera amin'ny anaran'i jesosy kristy zay ananako no omeko anao za tsy manana volamena za tsy manana vola fotsy olona votsitra tsy miantehitra amin'ny mamona tsy miantehitra amin'ny vola tsy manana motivation na vola ny anatiny tsy zavatra hafa ny anatiny fa zao ny fahafenona ao anatiny kristy fanantenana voninahitra teo izy sy ananako no omeko anao za manan-javatra mihoatra no ny zavatra vita amin'ny vola voninahitra arena zavatra ny tany manan-javatra mihoatra ato anatiko ato fa zao ile izy any tsy miampita fa jereo ny tavako manino petera navita ny tena jereo ny tavako efa mifanandrana tamin'ny tavan'i jesosy namiratra izy zany hoe mifiatraika ny tavan'i jesosy nisy fiatraikany teo amin'ny tavan'ny petera sy jaona ary zalahy mihitsy kely niaraka tamin'io izy roa lahy tao tendrombohatra dia mijerena nanjary nanana révélation izy ny fahatsarany tava amin'ny délivrer misy olona ne bade ny problème fa vao miona aminao izy dia mitany endrika eo adininy dolo ny olona satria mamirapiratra ny tavany mijerena amin'ny anaran'i jesosy ananako no omeko anao mitsangatsangana tonga dia nitsangana le malemy tava mitondra délivrance rehefa fenony ao anatinao dia miova ny endrikao lasa mpitondra délivrance miova masonao miova mivavanao miova ny ainao manjerinao tsy mitovy amin'ny olona tsotratsony fa olona miova endrika ianao zany le hoe novain'andriamanitra aloha ianao fa tsy ny olanao no mamaiky azy andriamanitra tsy maiky amin'ny olanao rehefa tonga zanany ianao tsy hoe tonga dia ataovy mantsipika ny akanjo tsy akanjo aloha tava aloha misy etape le izy rehefa avy eo ho avy any ny akanjo rehefa mamiratra ny tava fa tsika problème atsika toriana mihitsy ny akanjo mamiratra fa adiny ny tava mamiratra rehefa miteniteny foana ara ny olona indraindray vo miteny hoe ry tavany anina menao tsara venareo tsy tokony ho zany ny frazysika satria le tavanao aloha ny voalohany tavanao mamiratra vo ny akanjonao ianao novain'andriamanitra aloha fa tsy ny olanao no mamaiky azy hiasa nova endrika andriamanitra manomboka androany inona le endrika miovio renao manomboka androany fa micommunion amin'andriamanitra ianao misy fiadanam-po ao anatinao satria renao mihitsy hoe tsy siota mamatotra anao reo karazan-javatra mbola tsy mampametimety ny fiainam-panahinao reo ny cible ao anaty vavaka fa tsy ny fiainanao iova lavo zao nefa ny temponao tsy mety etreto any inona ny zavatra mbola mamaiky anao anina fiara mamaiky anao anina fiara tsara tare raha manana fiara tsara tare dia ataonao zay fomba zahoana fiara tsara tare hitaingina le fiara tsara tare anao miaraka amin'ny tempo tsy mendrika inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo lasa le fiara amin'ny fiainam-panahinao satria nanovanao lasa feno avinavina le izy matériel tsy zany kristianina tsy tokony isy vesatra ny anatin'ny kristianina amin'ny zavatra ilainy sy zavatra tadiaviny tokony feno jesosy ao anatinao rehefa manana jesosy ianao ohatrany tsy dia honao loatra nininona misy nininona tsy misy fa lasa ianao mandeha fotsiny dia faliny ao anatin'ny fonao satria fantatrao zao na tonga na ny onona nisy fotoana anankiray izay nisy olona tena mpiara-mianatra taminay le izy dia tateorina izy lasa nanam-pahefana mandeha vehito tsara tare tamin'izany mandeha anatra mitrano mandeha za mandeha tongotra miaraka amin'ny scoobido loka kely zay atao hoe zikony anarako satria iny foana ny kapakapako isan'andro maraina tandro ariva sasana kely indray le izy dia apirimina
fa zao nytoepoky namboarin'Andriamanitra tao anatin'izany isan'andro misaotra an'Andriamanitra. Dia zao nataon'ny zalahy rehefa mandeha tôbily, aizaly ty azafady kampinamana moa zany, aizaly ty fa manino ny alamana mbola amin'i Jesosy, alleloia eo elisanko. Dia lasa inona ny zavatra nomeny Jesosy anahy tao anatiko? Nameny Jesosy fameza-pahasoavana. Io fameza-pahasoavana hitanareo le hoe mivavaka ho amin'ny marary sy ny anina mataranareo ahy io marary tena pasteur Rodolphe na tsy mahay ninninina azy zany mba miara fanina koa tena mitsotra fa tsy matikamba hoe aiko hoe pefinoana be ony dia hoe ho sitrana hono le marary tonga eo amiko rehefa metrako tana non fa zao fotsiny marana pe ato anatiko hoe rehefa Andriamanitra no nitonony eo amin'ny fiainako azo fanotronana izy dia milamina fotsiny any anatiko dia mba za koa magaga fa tsy hoe koa hoe miseho milay be mihitsy hoe tena onction efa safonono ka sisia non alors raha ka tena marina ohatr'izany a tena zay marina za tsy manana maîtrise hoe tena hoe ty olo ty hositran'ny tompona any fa misy fotoana kosa mibisika ny tompo io hositraniko dia zay ndray ny tompo zay fa misy fotoana tena hoe ohatran'ny lera lazo za tsy napo mihitsy hoe tena iny izy fa afaka tonga dia nijoro vavolombelona be fa za gaga nahita ny etahany tany an-trano azonareo ve ny zavatra tiako zaraina fa zao ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita rehefa nandeha ny fotoana dia ohatr'izany foana mahita zavatra foana ampahitany tompo zavatra tsy takatry ny saina foana re mandeha amin'izay menatra izy ny anantona satria misy zavatra tsy vitany tsony dia hoy izy tamin'ny voatonga izy halleloia tatsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra halleloia hitaraina izy solesy hitako ihany mijery an'ireny tele ireny dia ndraindray mijery zavatra dia ohatrany mahita zavatra tena tsy takatry ny saina zany fa mba mila an'le Jesosy ny lako amin'ny paster zany hoe ala tsy manino tsy problème ok zao aro ty resaka tsisy hidiran'ny mpiakama ho fa resaka tenina tsy maintsy fiainam-panahy miovy ty resaka ity dia zao ny resaka manaraka satria nahoana mihoatry ny fefo ny zavatra mitranga dia hoy za Jesosy lasa nandohalika tsy mampaninona ziko mety loka ny vodiny kirariko fa feno fahasoavana atao anatiko fa teo ny nahatsapako fa ny fahasoavana sy ny valeurany olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananana afaka manina ianao dia afaka tsy manana afaka misy ny zavatra dia afaka tsy misy rehefa aveo tsisy olana zany fa zao tompo oka mifananao ato amiko foana ny fahasoavanao ato amiko foana mba hafahany zavatra rehetra manaiky ny hery sy ny fahefanao satria ny zavatra rehetra zao ary rehetra zao dia miandrika maniry fatratra reny le manaraby anao androany reny avy fotoana ataovy atsarao tsara fotsiny eomponao anao sy dadantsika Jesosy ataovy tsara fotsiny fifandraisanareo meo voninahitra aza miazonazona voninahitra ho anao zany hoe raha mba nampiasainy kely hoe malemy kely anak'iray sendra folaka mba sitrana rapitso anao tonga dia araka bisopy fa endrena zany tsisy ilana zany tsisy ilana titre zany atsora lahy koa raha fa tsy maninona mianao avy anareo fa ny important ny fananao fanetretena afaka hitahiry ny fomba ampiasan'Andriamanitra anao ny zava-dehibe amiko dia zao misy zavatra keo anatsika kristianina tony zay ke le tena mampiavaka atsika amin'le hoe fahasoavana tsy hoe nomen'Andriamanitra zavatra be dia be toy ny gentiliste sika ka ohatrany hoe zareo ny any Dubai ny tsisy kristianina nefa presque volamena daholo hatramin'ny hidi kirarony azonareo ve tiako tenenina hidi kirarony volamena fa zao amin'ny fotoana mahaverevitra ndreny olon'ireny tsy maintsy any amin'ny zanak'Andriamanitra ny solution alo zanak'Andriamanitra tsy misy nininona fa be fahasoavana halleloia ny atonga anao ho tadiavina ianao ity ny atonga anao ho tadiavina tsy ianao ny tadiavina fa Jesosy Kristy avy any Nazareta eo amin'ny fiainanao andao ity tanana mafy eo an Jesosy halleloia mahita amin'ny fanahy maloto rehetra iaisotro androany zay olona rehetra mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tia ny fotoana mampety anao mitsangana mitoerana misy anao vetivety sotra tompo androany ariva sotra amin'ity fotoana ity fotoana manokana amangina ho anay minao fa rehefa natsy nambolenao rehetra amin'ny fiainanay dia ongotany zany tsy nakety sy napahefana androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta apetrao amin'ny fonao ny tananao ankavanana nitenena amin'i Jesosy androany Jesosy io mila anao ny fiainako mamindra fo amiko mamelany fahotako rehetra mino a Jesosy
fa miasa eo amin'ny fiainako ianao, mitoera taopoko. Aoka tsy ho voafafo amin'ny boky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra, misaotra ny amin'ny rano sarobidy, izay nanadiovana ho ahy. Androany Jesosy, ianao ny feno ato anatiko. Manaovana auto-délivrance, miaisotra ny tahotra amin'ny anaran'i Jesosy, miaisotra ireo zavatra rehetra tsy nambolen'Andriamanitra, ny toetra ratsy rehetra, manaova auto-délivrance, misara ianao amin'izay zavatra tsy nambolen'Andriamanitra rehetra. Hoe sory dia manaova fanekena amin'Andriamanitra, fa ho an'i Jesosy tanteraka isika. Halleluja! Anjaka ato anatsika ny fahamasinany, anjaka eo amin'ny fiainantsika ny fahamarinany, anjaka eo amin'ny fiainantsika ny voninahiny, anjaka eo amin'ny fiainantsika ny fahatsarany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tiava mafy eo an'Andriamanitra, mazaho toerana filazana foy sy fanatitra aorian'izay hivavaka ho an'izay marary. Alleluia. Alleluia. Tain'Andriamanitra tsika rehetra. Programantsika amin'ity herinandro avy ity dia tahaka an'izao indray. Rapitso miverina eto tsika manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fotoanan'ny communion amin'ny fitora maraina ny fotoanantsika rapitso maraina. Anasanantsika rehetra izany fotoana miavaka izany. Ny amin'ny herinandro dia tsisy miova ireo programan'ny sekoly latsinainy talata larobia tsy amin'ny super U ao amin'ny rihana faharoa manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany. Dia anasanantsika ireo fotoan'ireo tain'Andriamanitra manokana ianao latsinaintsika manaraka ny sekolin'ny famahana olana ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekolin'ny tokantrano ny fanambinana ny fitahim-panahy. Dia tain'Andriamanitra tsika amin'ireo fotoana rehetra ireo somatsika miverina eto ihany miaraka misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Misy fanasana manokana ity anasanantsika rehetra avy amin'ny fikambanana mampely baiboly malagasy. Anasanantsika amin'ny andro-bavaka maneran-tany ho an'ny firenena taona 2020 sy 2020 Global Day of Prayer. Anasanantsika rehetra io manasantsika izany ao anatin'izany fotoana izany misy firenena 700 ny manerana an'izao tontolo izao miara-mankalaza n'io fotoana io. Dia misy karazana diabe araka ny lazany azy ato hoe Kristy Mpanjaka no asandratra ao anatin'izany fotoana izany. Dia misy diabe ho tanterahana rapitso amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Dia ny fiaingana eo amin'ny Carleton Nosy, dia eo Ambojatovo, dia any Korondrano, dia any amin'ny Kianja Maki, mifarana ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Sady fotoana anatanterahana vavaka manokana ho an'ny firenena koa izany fotoana izany anasanantsika rehetra ho anao izay mety telempanao amin'izany fotoana izany dia vavaka iombonana izy io dia anasanantsika. Tain'Andriamanitra rapitso maraina amin'ny 12 io fotoana io. Ankoatran'izay ny programantsika amin'ny efa nambara tety ihany amin'ny lahady ho avy izao amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny PK0 tsy ambany etsy anasanantsika manasantsika ny tarika very Ranavison miaraka hideran'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana io. Dia efa misy fanasana any afaka mandraytsika ho an'izay rehetra liana amin'izany zavatra izany ary mba hifanotronatsika koa miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra manokana tsika ao anatin'ny fotoana io. Ankoatran'izay ny programantsika manokana amin'ny croisade izay ho tanterahana any Mahajanga raha mbola tsy heninao amin'ny 16, 17, 18 juin ho avy izao amin'ny tapabolany androany izany. Dia anasanantsika rehetra koa vavaka tsika amin'ny fanomanana amin'ny rehetra. Dia efa anasanantsika sady ny amin'ny fifampitondranam-bavaka ao amin'ny fahatodisany izany araka ny fanambarany mpanompon'Andriamanitra teo hoe anao zavatra goavany Jesosy. Halleloia. Ataovy miara-miombona amin'izany programan'Andriamanitra izany ianao raha mety tsy afaka ianao dia mivavaka tsika mifampitondra-bavaka amin'ny fahatanterahana izany. Raha afaka kosa ianao dia efa misy ny fandaminana any amin'ny isa-tsampana any amin'ny fandehanana ny fiaingana ny rehetrarehetra misy taratasy mila fenona any dia samy manantona ny isa-tsampantsika ho amin'ny fanomanana. Dia ao anatin'izany efa misy t-shirt efa mivoaka any dia afaka manatona ny tompona ndraikitra ao ivelany ao nareo amin'ny fandraisana anjara amin'izany t-shirt izany 2 alina ariary ny vidin'ny anankiray. Tain'Andriamanitra tsika rehetra. Halleloia. Izay ny programantsika rehetra
dia vavakantsika ho amin'ny fahatanteran'izany programa nomeny tompo antsika izany. Manasanao hitsangana? Injiro ny tananao dia vavakantsika. Misaotra ray aminaran'i Jesosy dia misaotra ny amin'ny fahafahanay mitsangana, mijoro, mitondra ny fanatitra eto anatrehanao. Ianao ny tary, ianao no nanambina ny tsirairay avy dia miverina izay miaraka manome voninahitra anao amin'ny fanatitra satria ianao mihitsy ny teny aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra. Androany raiso ny fankasitrahana rehetra avy ao anatin'ny fonay anomezanay voninahitra anao ary misaotra ny amin'ity andro androanyity ny amin'ireo olona rehetra nijoro nitondra ny fanatitra ny sakrifisy tamin'ity andro androanyity ny ampahafolo-karena. Ianao mba akasitraka koa Jesosy zay rehetra nafony ny tsirairay avy ho voninahitra ny naranao. Memboninahitra ianao ankasitrahana mandrakizay ny naranao amin'ny naran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika mandray mpanompon'Andriamanitra. Alleloia. Afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Mila fantatsika ity fahamarinany ity. Andriamanitra rery ny tompo ny voninahitra. Baiboly dia milaza fa ny voninahitra Andriamanitra tsy nomeny ny hafa zany. Rehefa tonga Jesosy dia niteny hoe fa nomeko azo ny voninahitra izay nomenao ahy. Ao amin'ny Jaona 17 midika fa Andriamanitra tompony voninahitra dia afaka izy manome voninahitra izay tiany omena voninahitra. Fa ny olona nomena voninahitra dia tsy afaka napahefana amin'ilay voninahitra izay nomena azy mba hitondra izany ho an'ny tenany fa ho an'Andriamanitra izay nanome azy. Izany mahatonga ny lolona 420 ny akohaka teo anatrehany seza fiandrianana ary nanaisitra ny satroboninahitra teny etapon-dohany nametraka azy teo an-tongotra ilay avo indrindra mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Androany ho fofainy amin'ny lanitra ny tanao dia manomeza voninahitra an' Jesosy. Raha misy fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainako Andriamanitra, ireo zavatra rehetra hita ka fahombiazana sy fahamendrena, raisiko eny etapon-dohako ny voninahitra Andriamanitra dia atorako eo an-tongotra ao androany. Ianao ny tompony izany, avy aminao izany. Dia hita satroboninahitra vaovao indray eo apetraka eo atapon-dohako satria miverina androany amin'ny foko manontolo, milaza sy manambara, ampahabe maso retany ho rendanitra fa avy aminao izany ary averina aminao mandrakizay. Izany no mahatonga anao sarotiny, tsy tianao ny olona anao sarin-javatra voasikitra tao Andriamanitra araka ny Exodus 20:7. Satria ny antony ianao ihany no mahazo manao an'izany. Zay le fahefam-boninahitra anao tsy zarainao amin'ny olona. Tsy tianao ny olona anangana zavatra mahendrika ho azy ka anao endrika zavatra fa isolo toerana anao. Zany ny atao hoe fanambaninan'Andriamanitra eo amin'ny toerana mampahary azy, lasa nataon'ny olombelona eo amin'ny toerany voary ekofana indray. Tompo, androany ninona tontolo rehetra ka sampy kely eo amin'ny fiainanay. Mety hita maso le izy toy ny vato, toy ny hazo, toy ny zavatra maro samihafa, fa mety koa toetra le izy na personnalité le izy na zavatra ohatr' izany ao anatina eo nefa sampy atsanganay ny solo-toerana anao. Androany Andriamanitra mifona aminao zay. Atsangano tanao fa ohatran'ireko Andriamanitra miteny zavatra ohatr' izany eto anatiko. Nilitsika tena manaisotra mihitsy, manaisotra ao anatsika zay zavatra mbola mety mangejatsika ka misolo-toerana an'Andriamanitra anakona mivoninahiny eo amin'ny fiainantsika. Averena amin'ny Jesosy mivoninahitra, manenenany amin'izany. Dia oka Andriamanitra, oka Jehovah hifaly amin'ny asany, oka izy azo aina amin'ny zavatra zay ataony satria zanantsika. Androany Tompo, amin'ity takarivo ity, miverina zay eo an-tongotrao, manome voninahitra anao satria Andriamanitra mpanjaka ianao. Fantatray ny fahalebiazan'ny herinao, zay koa izany fahavalonao anao, ary fantatray ny voninahitrao. Fa ianao rehefa miasa tsy misy masakana ary tsy misy marobaka amin'ny tananao mandrakizay. Tehirizo izay tsirairay avy Andriamanitra, mba hiaina amin'ny fiadanana, hizotra amin'ny fahatokiana, hiaina amin'ny fahamarinana, andeha amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Satria fantatro amin'ny takarivo ity fa zany ilay fitiavana mandrakizay nitakinao mba hiaina anay isan'andro, nanay fahatsapan'ny lehibe amin'ny famindraponao aminay. Amerenanay ho anao rery ny voninahitra mandrakizay. Tsy mahay ninina zay Andriamanitra, fa ianao mahefa ny zavatra rehetra. Tsisy avy aminay zany fa raha tsy teo ny fananao masina, tsisy ninina tanteraka eo amin'ny fiainanay. Raha tsy teo ny famonjeny Jesosy dia tsy nahita ny ray zay. Sotra Jesosy Kristy Tompo, sotra Andriamanitra ray, sotra fanahy masina amin'ny zavatra rehetra. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Apetrao amin'ny faritra marary ny tananao, angatatsika ny fanahy masina sitrananao amin'izao fotoana izao. Ray ny anaran'i Jesosy, fantatro androany fa tsy miova ny herinao, tsy miova ny fahefanao, tsy miova ny voninahitrao. Amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina, aoka tsapa fanasitrana ny marary androany, aoka ny rofo rehetra hiaisotra, ny porofo-pamantarana hita maso mahavita mikasika an'ity tepolo ty ianao satria tepolo hitoeranao ty vatany ty. No ny fanoloran-tenany tsiray avy androany,
no fo misokatra eo amin'ny fanjakanao androany satria fantatra fa hiasa amin'ny famindrapo sy famelan-keloka ianao anova fiainana be diaibe anao androany dia fantatra Jesosy fa hikasika iny aretina rehetra ianao harongotanao zany tenenao ny anaran'i Jesosy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy Kristy io avy ireny zay vonjeo sitrano afao mila anao ny fiainako Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra ny aisotro zao ankehitriny zao tahaka ny toetra ratsy ny ala dia miala koa ny firongona aretina amin'ny anaran'i Jesosy amen dao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra halleloia halleloia mino fa miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra le vavolombelona raha pitsy eto lenenao ndray misory Andriamanitra dia fofainy amin'ny lanitra ny tananao makasitra azy amin'ny fonao manontolo sotra Jesosy makasitraka sy mame voninahitra anao zay niteranao zay no ny fitiavanao sy ny famindraponao fantatra fa miaino anay ianao ary miasa mahery amin'ny fiainanay makasitraka ny amin'ny fanafahanao makasitraka amin'ny famindraponao makasitraka ny amin'ny fahasoavanao dia rainy mandrakizay ny anaranao amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta amen raisy nitsotra an'izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka minareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra